Tokolasy tongovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hananterana ny arabo ambam-pirarintso ho antsika mianakavy nahatratra n'izao andro vaovao izao. Talata 5 Mai 2024 araba tsy misy anavahana no anterina amintsika. Araba ho antsika eto an-tanindrazana, araba ho antsika malagasy rehetra miparitaka manerana an'izao tontolo izao any ampitan'ny ranomasina rehetrarehetra any. Isaorantsika ilainary noho ny fitantanana sy ny fitahiny fa raha tsy izay dia tsy afaka ny resaka amin'ny alalan'ny sary sy ny feontsika amin'ity miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada ity. Isaorana ity ampiantoana ihany koa ireo teknisianina marobe na ny eto amin'ny Foibe na ny any amin'ny faritra rehetra any manao ny antsio zavatra amin'ny fikarakarana ny resaka teknika fa antsika manaraka tsaka sy andavany ny fandarana sy izay zavatra rehetra ho resahana eto ary dia isaorana ity ampiantoana ianareo izay mahafohy fotoana, mahafohy mihitsy ny zavatra hafa tokony atao fa dia mihaino manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny Radio Mada. Misy dikany izay, ny dikany dia tsotra, ny dikany dia ny hoe ny fijerena ny momba n'ity firenena ity, ny mahazava-dehibe an'izany fiainam-pirenena izany, ary ny hoe ny tena ahafantarana ny tena zavatra misy marina ary ahafahana mijery sahady dia n'izao ny amin'ny hoe anahoana zany ny fandehany ity raharahan'ny firenena eto Madagasikara ity. 5 Mai ny anio dia manisa andro ohatran'ireny le miandry vehivavy be voky reny hoe roviana ny DPA zao hoe amin'ny 5 septambra ny filoham-pirenena no tokony hiala raha ohatra ka tazomina zany io daty navoaka ny CNU zany le tolo-kevitra moa izy iny dia ozy koa ny ACC hoe tsy misy olana zany 5 novambra 2024 le premier tour araka ny tolo-kevitra nalefa ny CNU dia ozy ny ACC hoe tsy dia inona moa ny olana amin'izany fa ny ataon'ny gouvernemanta no tsy mamoaka amin'ny fomba ofisialy aloha zany ny atao hoe tena maha-ofisialy an'izany daty zany fa hatreto zany dia ohatrany hoe tolo-kevitra ohatry ny tolo-kevitra rehetra ihany no nataony CNI satria ny CNI tsy rafitra manapa-kevitra amin'izany hoe tena mameny daty raikitra fa iny no hitanay hoy ny CNI ka raha iny zany no raisina 5 novambra 2024 no nitenen'ny CNI anaovana ny fifidianana izany premier tour no tiana tenenina amin'izay dia anio firy 5 Mai dia manisa ny olona zany hoe amin'ny 5 septambra zany ny filoham-pirenena no mametra mpialana. Zany hoe efa bolana sisa no maheo amin'ny fitondrana azy raha raisina amin'izay. Zay aloha ny zava-misy, zay aloha no nitenen'ny CNI hoe 5 novambra dia io no iangatsika mianakavy araka ny tenena teo ny ACC tsy niteny hoe tsy mety zany sa ahoana fa dia ozy ny ACC hoe io zany no izy tsy dia misy olana amin'ny momba an'izany. Dia io ny raisin'ny olona dia rehefa io zany ny raisin'ny besomary dia hoe efa bolana sisa no maheo amin'ny fitondrana ny filoham-pirenena raha raisina zany hoe 5 Mai anio dia manisa andro ny olona, manisa andro ao ny tena efa tsy nirindony mihitsy hoe tena alao avy izany fotoana zany ahitantsika ny tena hoe ahoana ny fandehany zao anefa tsy tokony hoe hiandry zany fotsiny fa ianao zany lay manaraka ny raharaham-pirenena mandeha be mifeo eto sy eroa ary arakaraky ny mampanakaiky. Zay ny fahitanay mpanao gazety azy. Mpanao gazety moa zany hoe mpanao gazety mikary vaovao izy dia mahita ny zavatra rehetra eny anivon'ny fiarahamonina eny fa ny zavatra tsapanay dia ity arakaraky ny hoe anatona n'ilay fotoana izay ataperan'ny fotoana izay iasany ny filoham-pirenena ataperan'le manda zany no hipitrano zavatra rehetrarehetra any nanina rehetra any zay tsy eritreretin'ny olona akory. Ohatra zao hoe mandeha resaka zany hoe raha vao tapitra eo ny mandahan'ny Rajoelina dia mety tena resaka teteza mity sy ny sisa mandeha zany resaka zany samy maheno an'izany daholo dia kanefa
raha ny lalam-panorenana no arahana ary de zay ny tokony ho fototra zay ny lalam-panorenana no arahana. Io ny baiboly ny fitondrana ny firenena io ny tondrozotra io raha ho any ny fitondrana ny firenena tsy tokony misy ane ka mety zao zany fa avetrany dia iny no ampiarina izany. Zay moa ny teneniny madame Christine Razanamaso filohan'ny antemera-pirenena tamin'le fanokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany ny antemera-pirenena tamin'ity taon'ity teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza le kabary fanokafana le hoe any lalam-panorenana ihany, lalam-panorenana ihany. Marina tokoa zany. Fa maninona ny sasany no mitady hiala amin'io foana, mitady hirika foana hialana amin'ny zay zavatra voasoratra. Ary ny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana dia tsy tokony omena dikany hoe inona fa de hoe rehefa io zany no voasoratra de io anaja ataon'ny anak'Andriamaso izany lalam-panorenana zany. Zay foana ny engany na resam-pifidianana io, na resaka fahefana androm-panjakana io, na resaka inona io na resaka inona, ny lalam-panorenana tompoko no mamarina an'izany, mamaritra an'izany. 5 taona ny fitaom-piasan'ny filoham-pirenena zay eo am-perinasa eo dia miditra amin'ny fifidianana. Zay ny voasoratra any fa tsy hoe rehefa memanakaiky ny fiafarany ny fitaom-piasan'ny filoham-pirenena zay eo de jerevy daholo ny zay kipitsipitsiny any sao de tsy ho tanteraka ny fifidianana. Ny voaka malagasy tsy te halala an'izany aloha hatreto fa zay voasoratra de voasoratra. Inona ary ny ilanan'io lalam-panorenana io? Inona ny ilanan'io raha ohatra ka tsy arahana araka ny tokony izy amin'ny antsipiriany? Betsaka izay fantikana lalam-panorenana zay fa de jerena fotsiny le izy, zany mbola fanontaniana be deaibe zany. Fa amin'ny hoe fifidianana président république io mantsy tonga amin'le fitenenana hoe sensible be io zany raha oharina amin'ny zavatra hafa. Raha ohatra zany hoe ampitaina amin'ny fifidianana be ny tanàna, fa raha ny tokony izy tsy tokony isy an'izany hoe ty mavesabesa-danja kokoa na ty maivamaivan-danja kokoa, fifidianana be ny tanàna maivambaivana kokoa fa tsy maninona na de efa misy be ny tanàna na lany daty ara de mbola eo ihany. Zany anie zava-misy amin'izao fotoana zao, misy commune mbola tsy manana be ny tanàna voafidy ara-dalàna, na le izy mbola any amin'ny fitsarana ny dossier misy fanolanana de be ny tanàna efa lany daty ny eo sy ohatran'izany. Ny fitaom-piasany ny filoham-pirenena ty efa tapitra ihany de lasa ohatran'izany le fisaina hoe tsy maninona raha fa ty azo le fideferina fa le fifidianana président république mantsy manahirana be iny de alao iny ny tena jerena. Tsy tokony ho zany mihitsy le izy. Rehefa fifidianana de fifidianana, rehefa tapitra amin'ny mandahanao voasoratra ane zany voasoratra zany. Ka inona no ivoizana zany hoe lasa misy resaka mipotra hoe tetezamity sns ka le isy problema be ko manahirana be ny hoe tena fahana manatotosan'le fifidianana. Zany no feo any ananina any nahirana be le fanatotosana ny fifidianana. Manahirana ahoana? Ny olona teo nahavita nikarakara fifidianana, ny zay régime mifandimby teo mahafantatra tsara ny andraikitra sy ny asany izany amin'izay hoe tontolon'ny fikarakarana fifidianana. Ko nahoana ny amin'ity, nahoana ny amin'ity indray mitorako ity no lasa misy resabe, no lasa misy problema amin'ny resaka vola, no lasa misy azao, no lasa misy fitarainana marobe. Vao manomboka amin'ny resaka lisy-pifidianana de efa mikorotana. Kanefa inona moa le natao? Refonty ary niteneniny zany hoe no tanterahany zany hoe refonty zany hoe averina mihitsy isako mifolo taona vao misy an'io. De zao ve no atao hoe refonty re olona? Zao zavatra iainantsika zao ve no atao hoe refonty? Raha ohatra ka nandeha tena hoe araka ny tokony izy io fanaovana refonty io, tsy tatabavany tiako Madagasikara manetana etseroa. Amarino any fokotany ny anaranao, ny mombamombanao amarino. Refonty nefa no natao. Zany ny fomba fiasa eto Madagasikara zany amin'izao fotoana zao. Zay le atao hoe raharangasy. Zay le raharangasy zay. Zany hoe ny dikan'izany de tena hoe tena tsy mandeha amin'izay laoniny mihitsy fa larona zavatra foana any ambady any. Raha refonty zany tompoko no atao, ity fifidianana ity tena idéaly indrindra, tsy ralina, tsy révision fa refonty.
ity zany ny fividianana ny tena atao hoe tsy tokony hisy kitabataba zany, tsy tokony hisy fitaraina zany ity fividianana ity satria refonte natao everiny sasany mantsy hoe tsy fantatry ny malagasy ny dikan'izany refonte zany, ny dikan'izany refonte zany de hoe tena averina isaina mihitsy zay manana zo ifidy fa le kara-pifidianana teo aloha zay nampiasaina tamin'ny fifidianana farany fifidianana filohan'ny repoblika ilay lisy mpifidianana teo aloha tsy izy tsony fa efa any ananinany iny satria inona refonte no atao zay no voalazan'ny lalàna voarakaraka ny tokony izy ve zay natao daholo ty filazana rehetrarehetra ty amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny rehetrarehetra hoe anao refontsika tsy maintsy tsongolohantsika mantsy io resaka refonte io satria zay no nitenenina hoe atao eto fa ny zava-misy amin'izao fotoan'izao tsy zany misy ary mbola pire noho ny hoe révision ara no zava-misy amin'izao fotoan'izao mbola pire zany hoe mbola ratsiratsy kokoa noho ny hoe révision ny zava-misy ankehitriny raha ity resaka lisy mpifidianana ity zay le hoe mahatatabava mihitsy ty raha eto Madagasikara ity amin'izao fotoan'izao manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy ny tiako Madagasikara tary amin'ny président Marc Ravalomanana zay kabary zay fitenenina rehetrarehetra tatoato rehefa mandeha zany ny tiako Madagasikara mandeha ny olon'ny tiako Madagasikara mandeha ny filoha-mpanorona ny président Marc Ravalomanana de zay foana zao no eninao tatoato mailo jereo ny anaranao any amin'ny mombamombanao matsy tsy ny anarana ihany fa ny numéro kara-panondro ny rainao ny reninao ny anaranao so misy diso ny daty naterahana ny adresy izy le ao anaty kara-panondro io zany no jerena marinina any amin'ny fokotany mandehana aza mitaredretra aza mitamatama fa mandeha fotoana am'raika amin'ny telopolo me nefa raha nyty fisoratana anarana ty raha tsy ao ny anaranao tonga de soraty ataovy mazava tsara mihitsy raha misy diso aitsio zany ny fanentanana atao zao ary manao ny andraikiny ny antoko politika voalohany am'zany ny tiako Madagasikara be deabe any eto ny antoko politika be deabe ny sehatra isan-karazany fa tsisy miteny an'izany tsisy manentana mitiako Madagasikara ihany no tena hoe manao ny ainy tsy ho zavatra satria hita hoe arak'izany teneniny zany lazaina fa refonte no natao kanefa ny résultat de milaza mazava fa tsy refonte mihitsy no natao teto amin'ity fireneny ity raha refonte tompoko no natao tsy tokony hitao intsony ny maty tsy tokony hitao anatin'le lisy mpifidianana efa le miverina ao amin'ny fokotany intsony ny olona izay tsy ao amin'ny fokotany firy nefa noatran'izany amin'izao fotoana zao ohatra zao le nitenen'ny député Jerry Randriambolena teto eny aminay ny Avaradrano satria manao fidinana ry zareo mijery zareo anjaran'ny député mihitsy koa zany manao fijeren'zany manao fanentanana any amin'ny 300 mahery any zany lay tokony hoe mpifidy tena izy amin'izao fotoana zao ao amin'le fokotany anankiray fa ny 70 mahery am'ireo dia olona va nivelan'le fokotany de voasoratra ao amin'le lisy mpifidianana hoe ampiasaina ao amin'le fokotany Etananarivo misy an'izany ao amin'ny distrikana Avaradrano no misy an'izany ao amin'ny alany ny député Jerry Randriambolena ny tenenina teto misy an'izany de hoy mifanontaniana hoe fanga tompoko tsy refonte no natao azafady indrindra aiza misy an'izany hoe refonte ka hoe mbola hitao anaran'olona any amin'ny fokotany hafa ary tsy hitao amin'ny distrikana Avaradrano fa eto Antananarivo renivohitra koa misy an'izany tay moa le fokotany teo tonga teto le olona vao maraina zay moa vao maraina be de tonga aty de le iny keo le olona moa zany amin'ny asa mandraraha de efa mba misy zahatra malina azy any de miazakazaka izy mankaty anosopatrana aty amin'ny MBS ety zany miteny de rehefa vita zay resany eo de lasa izy mandeha maraina be mihitsy amin'ny enina sasany tonga eto amin'ny fito de hoe misy an'izao zao mitrano zavatra mitrangany aminay sy ny sisa refonte ve zany natao teto ka inona no hoe iazakazahana any amina fomba hafa hoe teteza mity sy ny sisa
Fanga ny vahoaka malagasy ny mahatonga an'io isaviritako oatran'izany tsy misy idira ny vahoaka malagasy mihitsy izany fa tena resaka fomba fiasa tena mandeha amin'ny tsy falehany ary ity fikarakarana fifidianana ity dia manamarina ny tsy fieteza-pitatana teto amin'ny firenena nandritra ny efataona sy tapany io mipirofo tsy misy zavatra fironony zany tsy misy zavatra firono zany le izy mantsy mety nieritreritra ny sasatsasany tany hoe anao fifidianana Madagasikara anao fifidianana filoham-pirenena Madagasikara dia misy ny agent recenseur mpanisa mpifidy iny le mpitety varavarany efa milamindamina tsara zany ine nyresahana teto efa milamindamina tsara ny io resaka fanisana io ampiasaina ny tablety na enao zany tsika menakavy zao ve ny resultat fampiasana tablety fa tablety inona koa zany ny sasany milaza hoe tsy nahazo ny sasany laza hoe nahazo zesta mibetsaka manao ray ny dedaka etsery manao ray ny dedaka fotsiny tablety zao hoe inona koa atao tena manaraka ny tena fenitra manara-penitra ve de ny olona maty mbola voasoratra ao fisehosehoana no betsaka tao anatin'ity le resaka hoe lisy-pifidianana ity zany atreto de le fotoana nefa ao anatin'izany mandeha foana de rehefa ataontsika hoe tratra amin'izay satria tsy napozany sasany mihitsy io le fanentanana nataon'tika Madagasikara hoe andana marino any amin'ny fokotany tsy napoziny io ary rehefa nandaitra ilay fanentanana nataony tika Madagasikara nataony mpanohatra nataony président Marc Ravalomanana hoe aza mitamatama aza mitarehdretra fa mandana makany fokotany satria an'le lisy-pifidianana efa nalefa avy any am'seny zany rehefa vita le fanisana ty fanisana mpifidy any am'fokotany izy any am'fokotany mandana makany vonainao an'izay aloha ny sasan'izay fa manana eritreritra afafa de fa tsy tafatombona zay fa manana eritreritra hafafa tsy ao hoe ka za hoe tenenina daoly ty rehetrarehetra ty tsy afa-nialatsony am'izay président Marc Ravalomanana mihitsy ny nanome modely nijeren'ny mombamomba ny ankonany zany de tsy faravohatra io taonina hitana hoe diso ny taona naterahany eny Lalao Ravalomanana lasa niemitra 10 ans be zao lasa ny tanora be zany 1953 lasa 1963 izy teo diso le izy eto Antananarivo misy fahatso de rehefa nandeha am'izay de nandaitra ary ty fanentanana nataon'ny tim ozy ianao lasa daoly ny olona nijery nanao an'le fanamarinina am'izay niainga aloha ny teto Antananarivo de tsy elasoraka de ny Ambohimanarina ka de ny Avaradrano ka paritaka ny hoe jereo any fokotany hatrany Morombe zany zavatra mitranga any amin'ny faritra rehetrarehetra any ny any amin'ny faritra loatra mangoro ny any amin'ny Mahajanga ny any amin'ny faritra Avaratra ny any amin'ny faritra Toliara tany moa tena loza mihitsy ny zavatra eno hoe misy fokotany mipopotra tapika tsy fatapeviana fokotany tsy fatapeviana zany arivo mahery tany amin'ny Toliara aloha ny tenenina tamin'io samy naheno an'izany daholo tsika mipotra am'izay zany hoe nitsikafona zay le teny malagasy madika azy nitsikafona ny zavatra ny konokononina tsy manjary rehetrarehetra tany rehefa nanamarina ny momba azy ny olona tany amin'ny fokotany le izy tsy hoe tamin'ny toerana vitsivitsy any no nahitana an'izany tsy fahatombanana zany inona moa le tsy fahatombanana na diso ny mombamomba an'le olona na ny numéro karapanondro na ny anarany na ny adresiny na ny daty naterahany misy diso na tsy ao mihitsy le olona voalohany diso ny mombamomba an'le olona faharoa tsy ao anatin'le lisy-pifidianana mihitsy le olona nefa efa nahazo an'le maitsomaitso kely efa nisoratra anarina tary roa zay fahatelo ny maty mbola ao ihany fa efatra olona tsy ao anatin'ny fokotany no voasoratra ao anatin'le lisy-pifidianana ho ampiasaina ao anatin'le fokotany efatra zay de mbola misy zavatra hafa ihany koa mipotra
nefa refantony zany tompoko ny natao refantony ny natao teto am'le hoe Madagasikara zay atao isaky ny 10 taona de zany no zava-misy de le malagasy ve zany de verina mihitsy hoe tena tsy maininninina tena dondrina tena vendrana tena tsanana manoloana zany toe zavatra any de tsisy miteny izany tira tenenina am'zay hoe tsisy miteny zay misy fitondrany atao amintsika fa tsy ahenona resaka mihitsy raha zany ene ny tena tokony lozika zany de tokony hoe andonda tabatra mihitsy miainga any président ny repoblika manoloana an'io andonda tabatra mihitsy andonda tabatra mihitsy tena misy hoe tena zavatra tena urgence be tena tsy misy mipetrapetra de zay no mahatonga ny olona hoe tena misy tsy vonina mihitsy ao anao fifidianana satria efa nisy ketrika natao tany ambadibadika tany matoa io refonta ny resaka kanefa de fahadisoana rofona amin'ny sibika no misy am'izao fotoana zao tsy avany amin'ny vahoaka mihitsy zany tsy avany amin'ny vahoaka mihitsy zany fa ny fototra izany rehetrarehetra zany dia efa zatra tsy manaja lalam-panorenana de mitady hirika foana satria nahita tsirony eo amin'ilay toerana sy eo amin'ilay fahefana sy eo amin'ilay voninahitra sy eo amin'ilay volabe kirakiraina sy eo amin'ilay tombontsoa isan-karazany zay io de zao hita be me manakaiky ny fotoana fataperany ny fotoam-piasany ny filoham-pirenena de mipotra daholo ty resaka rehetrarehetra ty nefa tsy tokony hipotra zany fa arao fotsiny lalam-panorenana averiny indrem-pandeha arao ny lalam-panorenana ka le izy ane tena leo amin'ny misy problema arabola am'izao fotoana olona fitondrana miteny an'izany ka le resabola inona moa ny raha iny vahoaka malagasy zay problema arabola any tsy ny vahoaka malagasy ane no mitatam-bola fa misy mpikarakara an'izany ao zavatra hita tsy voalohany zao de mikoropaka manadio tena ny sasany manadio tena de akoatra ny fanadiova-tena de misy ihany koa ny hoe fakana ny fon'ny olona zay everina fa sahirana zay ny dikan'io jiromora io ny jiramara kenda miantso vojeo foelory de tsy ampitsony tena tsy maraka ny famatsiana zay mahatonga an'io delestage io delestage tsy mitovy amin'ny hoe fatapahan-jiro hoe ohatran'ireny le ohatra hoe simba poto sy an'ireny zavatra hafa ny delestage de tapahana fanainina satria tsy maraka ny inona moa ty izy ty ny tolotra tsy maraka ny tolotra ho an'ny mpanjifa le tolotra tsy maraka ny jirama efa sepitra misy problema be an'zao zao ao mbola ovana jirama mbola nanan'olona trosa zay fotsiny raisitsika orinasa ananany be de be manana trosa aminy am'izay kipitsipitsiny eo zany tsika tsy hiditra lala am'izay resaka teknika sy anany fa lalina be zany manahirana be fa zao fotsiny hoe orinasa zay mbola nanan'olona nanana société sy kipitsipitsiny any trosa ny eonivon'ny jirama am'izao fotoana zao kanefa noho ny resaka hoe politika kapobeny ny mpitondra de hoe misy hoe jiromora de lasa mitetitrano de raisina ny anaran'le olona de iny ko ny olona fa manome anarana de ny eo tsy vaova raha ohatra tena navitra ny jiramany zany zao tsy tokony isy an'izany hoe mbola fampidirana hoe abone vaovao zany hoe mpanjifa vaovao regleo aloha rehefa rivarivany re olona tsy 220 mihitsy le courant fa tsapaina amin'ny appareil fa tena 140 volt 160 volt simba ny etan'olona simba misy fitaovana mantsy amin'ny le ampiasain'ireny tena mitady mihitsy izy courant hoe 220 ny any an-dafy ara 230 volt zay vao tena hoe stable to de zay ny ilain'ilay appareil zany le fitaovana fa ny anao etiko 160 ny ino ty izy ty ny régulateur moa ny anaran'ireny
tsy mahazaka antsony fa efa ambany loatra izy tsy tafaka antsony mihitsy le izy de lasa ianao zany voatery mitady fomba hafa moa teknika be onduleur matanjaka sy ny siasisa ohatrinona koa mividan'zany anga zany mora koa arakaraky ny heriny reny onduleur reny ianao mampiasa ordinateur inona fitaovana saripady daholo dana jereo ny masovo ny akamaroany ny masovo pirenena eto Antananarivo mametaka mitady foa leo an'ty jiro tapaka lavitra izy de mampiasa panneau solaire no mitady fomba hafa manana gropy tena faran'zay rera izy fa ianao olotsotra nga maraka an'zany de ionray no hitandray de lasa hoe jiro more sisa niatsy regle de ato ianao miseho hoe anao an'zao zany iny tena hoe tena ona filazan'ny zokobe Rufin Kotomaro azy teo incohérence tsaratra tsy tokony amperahana mihitsy zany ohatran'ny olona marary io le olona ve efa miakatra be ny tensionany natao bilan rehetrarehetra menaka mavo azy menaka mandry any amin'ny lalan-drany any menaka avy amin'ny biby re jerena tena amin'ny tsiprea mihitsy iny zany tsy maintsy regleny tsy maintsy jerena mifototra mahatonga an'iny de tsy maintsy alana le mahatonga le tositra iakatra zany ohatra ho zany de efa hita zao nataony analizina raha ohatra hoe tsahany amin'ny Institut Pasteur ny jerena ny pipi jerena daholo ny rehetrarehetra momba le olona de hita hoe tena resaka menaka ty misy menaka any amin'ny lalan-drany any amin'ny atan'le olona any de miparitaka de le fony efa ato mipopy any oxygène sy ny sisa de lasa mikorotana ny tena rona miakatra ny tension de miteny dokotera hoe ianao tsy mahazo mihinana menaka avy amin'ny biby tsony ianao indrindrindra fa janony mihitsy aloha fa farafaratsiny avy amin'ny vava-maniry tena tsara menaka avy amin'ny oliva fa ohatrinona le menaka oliva 3 alina tsy araka fa zany raha mbola eo ihany fa ny eo zany efa problema de hoe zao ny zavatra tokony atao aloha reglena aloha ty fa raha zany maty olona io de ato zany misy ny tena aza mirarahany zany fa minana ihany tavikena maty ianao ko minana ihany tavikena nefa efa hita zao fa resaka ary amin'ny menaka ary no mahatonga an'le tositran'le olona iakatra zany de ato misy amin'ny tena hoany ihany ny tavikena maty ianao farany de ohatran'zany ko ty resaka jirama ity zany efa manana olana be le orinasa eny fa na de orinasa tsy manana mpifaninana mivantana ary fa orinasa-panjakana de mbola mandefa ndray ato hoe mbola mampiditra mpanjifa vaovao ndray hoe more zao hoe mandoa asiziny mandoa 3 alina moa zao ohatrinona de le olona zany sitrany ay zay lay atao hoe ny olona sasany tsy maraka loatra izy nda raha-pirenena zany aiko sitrany aiko inona koa zany tany moro zany ko misy en'zany ko de hoe mahazo ray ara de mandoa an'zao de misy batsa saina aloha zany ve ny fomba entina mamahany ty olana ty de zay ve no hoe mahavaolana ve zany le olana fototra ato tsy vova fa niatsy asesika ihany de ohatr' zany mihitsy le resaka lisy-pifidianany ty le tena olana fototra tsy avany am'le vahoaka malagasy mihitsy eny mahatonga an'io fa le fomba fiasa mahatonga an'le izy tsy araka ny tokony izy kaza resahana fotsiny hoe nanao refonte fa nga izy ty tenitenenina fotsiny zao ve ny refonty ny anarany olona maty mbola tafiditra ao ny olona tsy ao anatin'le fokotany tafiditra ao ny olona zay fa nanoratra anarana tary amin'ny le carnet enseigne tsy ao fa ny olona manangatra ndray ny ao fa ny olona tena tokony ho ao tsy ao zany ny zava-misy zany hono natao hoe refonty eto Madagasikara karaha zany natao hoe refonty asa inona ny tena définition inona ny famaritana ny atao hoe refonty tsisy miteny mantsy zany fa any mihitsy eo ny vo
de zao maika indray de hoe ahoana zany ny tena mety ho endrikendriky ty fitantanana amin'ny Madagasikara ty raha lany mantahan'ny Rajoelina de ahoana zany mety iseho any volana septambra oktobra novambra inona zany ny zava-misy to efa misy miketriketrika teteza mity zao teteza mita amin'ny endriny ahoana sinsia sinsisa fa maninona moa zany no resahana hatreto aloha fa maninona zany no resahana ianao mitady hoe anamary tena zany manoloana n'le zava-misy de ahoana zany ny feveranao nreto vaoaka malagasy reto ny problemanao ny reglenao ianao zay tsy mafe ny fikarakarana ny fividianana de vaoaka malagasy ho nasainao milanja vokany am'izany teteza mihitsy zany fa nga zany moramora ahoanahoana koa ny endrika isehony zany sinsiasinsisa de anaiky an'izany ve ny atao ny fianakaviamben'ny mpanohatra amin'ny ankapeny anaiky an'izany ve ny tiako Madagasikara ny fahamarinana no tadiaviny miainga amin'ity resaka lisym-pifidianana ity izay io edina mafy io ny fahamarinana ka rehefa hoe tsy manaraka amin'ny fahamarinana rehefa tsy fahamarinana no mipoitra eo dia tsisy tazapotsiny am'izany de le izy tsisy tazapotsiny manoloana an'izay toe-javatra izay ny atao hoe mama ny olan'ny zay olombitsy aty ananina aty mamaika ny sasany fa inona ny famahana ny olan'ny malagasy manoloana n'izao fanitrana mangitsikitsika zao inona ny famahana ny olany famahana ny olany de tsy misy afatsy ny fifidianana madio sy mangarara eken'ny rehetra ahoana ny atongavana am'izany le atongavana am'izany io sakatsakana ny sasany io ahoana no anekena zany hoe olona maty mbola tafe de io lisym-pifidianana fopla be io zay zany araka ny fiten'ny tanora azy io lisym-pifidianana misy anaran'olona maty io io lisym-pifidianana tsy tafiditra ao ny olona zay efa nisoratra anarana io lisym-pifidianana diso be io ve zany no hoentina zany eritreretin'ny sasany hoe anatanterahana ny fifidianana de isy valim-pifidianana ivoaka avy amin'io lisym-pifidianana tsy manjary io zany de zay ve zany no hoe demokrasia eto Madagasikara demokrasia amboletra tandremo fa misy an'izany inona zany atao hoe demokrasia amboletra izany inona zany atao hoe demokrasia ohatran'io le hoe libéralisation problema be mifanilana fa aloha ataony libéralisation fa menimenina be le tatsa fa tandremo fa misy ny atao hoe libéralisation sauvage teny zany any amin'ny resaka tontolon'ny toe-karena libéralisation sauvage fantatsika dikan'izany sauvage zany raha hoe olona sauvage zany raha hoe ny fandraisana azy raha hoe raisaka hoe olona de hoe olona tsy mahita civilisation naova de anina ohatrany Tarzan fa nalazaina Tarzan hoe sauvage olondia ny dikan'izany sauvage zany olondia aza mba manaiky ataon'ny olona hoe tony tena olona sauvage mihitsy olondia ny dikan'izany fa i Tarzan na olondia aza manana fahendrena manana fitiavana ny tontolo iainana zay misy azy izy mihitsy mipiaro may miaraka amin'ny biby izy tantara aloha reny tantara reny fa zay le izy zay ka ny zava-misy zany amin'izao fotoan'izao de tsy avy amin'ny vahoaka malagasy mihitsy no mahatonga ny tsy fetezana eo amin'ny fikarakarana ny tontolon'ny fifidianana fa avy amin'ny fikarakarana zay mikarakara zany tontolo-pifidianana zany matsiaro tena zay tafiditra ao anatin'le hoe mpikarakara ny fifidianana le izy anie raha ohatra hoe misy zavatra tsy mety ny vahoaka malagasy hoe vahoaka tsotra hoe zao no tena tsy mety tam'le izy makatso hoe tenenina eo zany ny zavatra tsy mety sy ny olana tsy adala akory ny atoko politika tsy adala akory ny vahoaka malagasy iaraha mijery le izy hoe ahoana zany fa contraire mifanohatra am'izany no zavatra misy vity hoe zao io hoe vao maneho hevitra amin'ny mpanohatra de hoe tam'izany zany le hoe aleo raha midinika aloha ty zavatra ty tamin'ireny resaka hoe concertation nationale tsisy ilana an'izany mitady sezy ireo tsy tia fahampandrosony ireo vita tsara manatanteraka tena fifidianana tena milay be tena fifidianana manara-penitra fifidianana manaja ny demokrasia zao ve ny fikarakarana fifidianana manara-penitra sy demokrasia manjala ny tena demokrasia zao zavatra hitatsika zao lisym-pifidianana
tsy mandeha am'izay loany nefa io ny lakle misy toerana le sefokotany tsy ao anatin'le izy mpifidianana inona koa zany sefokotany tsy ao anatin'le lisy mpifidianana ao am'le fokotany nefa sefokotany tsy ao de nefa atao am'seny le hoe logiciel le mizesta be anao logiciel nisy le fampiatsoana tany de tonga tany ny atoko politika be de be mipanohatra moa zany tonga ny tena betsaka atao akoatra nytiako Madagasikara ny lidera fanilo tao ny MMM ny MTS ny Rolaratsiraka ny MMM ny ajo andrena velo ny ASVM le tamin'iny de zao ny logiciel makatsa makare logiciel lahoana koa zany logiciel lahoany zany satria rehefa natao nyfanisana mpifidy taty amin'ny mitety trano dia fa tonga ao ny namana zay sehatra hiakatreto zany ndray matonaly dia inona ny voaka avy any rehefa natao ny fanaraha-maso ny olom-pirenena manara-maso ary amin'ny fokotany eny mbola hitao ny anara-maty olona any amin'ny fokotany hafa amin'ny soratra ao de ankanareo miara-manonja sy mipanohatra ny tsy mba tsy mamme vahaolana za matsa ny fanakanana tonga ty hoe nareo menimenina foanao mendimendy ery nareo mitsikera fa tsy mba mamme vahaolana vahaolana firy zay efa nitenenina teto zay vahaolana firy fa tsy enonony zay tompona andraikitra eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena l izy fa ry zareo no miseho mahay aka rehefa miseho mahay de ataovy ary io ny resultat io hitan'ny vahoaka malagasy io ny vokany io miara-mahititsika fa lisy mpifidianana tena tsy mandeha am'izay loany misy nefa mizesta hoe refonte natao vitanay io hoe vitanay aiza zeo de zao anao de manita-kevitra hoe rehefa ohatrany tena tsy ho tafa mihitsy izy ty raha zao aloha nyfandehany io de anahirana ohatrany tena tsy ho lasa mihitsy izy ty fa nga nyvoaka malagasy tsy mahalasa an'io mahatonga an'io nareo nefa manana zay eritreretinareo any manoloana an'izy de tonga de tratra l izy satria nanao fanamariana n'le voaka malagasy tany amin'ny nanao tsy hoe fanamariana fa nanamarina momba azy tany amin'ny fokotany de io fatratra nahatonga an'izany rehetrarehetra zany misy aloha zany ny fanaporofona kely hoe efa lazaina mantsy zany mipanohatra hoe lazaina ny tiako Madagasikara lazaina ny ASVM lazaina ny MTS lazaina ny MMM be de be hoe mpitsikera lava tsy mba mitondra vahaolana ohatra fotsiny zao misy olona ao anatin'ny fitondram-panjakana hoe fa tokony esorina fa mampimenimenina ny mpiara-miasa aminy samy izy ao aloha de mampimenimenina ny vahoaka misy olona ao anatin'ny fitondram-panjakanao zay mampikatso ny fandehanan-draraha-panjakana mame hoditra akondro ny filoham-pirenena mame hoditra akondro ny filoham-pirenena zay zany ny fahitan'ny olona azy aty ivelany ary nary zareo sa ao anatiny ao raha mahatsapa an'izany tsy esorina nefa raha vao misy zavatra mitranga na rezima inona io na rezima ina na iza ny filoham-pirenena na iza ny filoham-pirenena eto ambonin'ny tany rehefa misy zavatra mitranga afa-tsiny hoe ny firenena misy mpanjaka ohatran'ny Charles III zao tany Londres tany tamin'ny farany teo le hoe napetraka teo amin'ny feketrahany seza fiandriana reny any tsy de anina satria ny prime ministre ny aza ny tena mitondra ny fitantanana amin'ny firenena prime ministre fa raha vao hoe filoham-pirenena raha misy zavatra mitranga misy tsy fetezana tsy maintsy any amin'le filoham-pirenena foana no mifatratra ny rihatra zay mifantatry ny olona ka raha vao miresaka ny hoe Madagasikara de filoham-pirenena ny ao-tsain'ny olona dia renivohitra vao miresaka ny hoe Frantsa de Paris zany ao an-tsain'ny olona sy Macron raha vao miresaka ny hoe États-Unis de tonga de Biden ny ao an-tsain'ny olona vao miresaka ny hoe Russie Poutine no ao an-tsain'ny olona zay de raha vao miteny ianao am'izao fotoana zao hoe Madagasikara de Andry Nirina Rajoelina ny ao an-tsain'ny any ivelany zay foana le izy zay foana ka
ny olona tamin'ny fotoana zany efa miteny hoe esory ranona fa tena mampikatso ny raharaha ao tsy esoriny zany eny efa tolo-kevitra ane zany tokony atao an'izao tsisy miaino de zao ry zareo be dehibe ny ao anivon'ny fianakaviamben'ny mpanoana mpitondra hatramin'izay miala ka izy kosa ve araka aminao nefa ianao tsy azo tenenina tsy azo atoro sy ny de izy nevany le olona mitarika atoky politika tsy potehany miaraka aminao ny atoky politikany satria le atoky politikany manana foto-kevitra matony sitaka atao ry rolaratsiraka ry azo be da be misy antony ao normalna ny azoko izy hoe iaraka aminao hoe anao fa tsy mamely ka atoro anao tsy mety manaraka ataovy ty tsy mety atao fa de zao ihany de ohatra zany zao ty resaka lisy-pifidianana io ne zahatra tsotra efa impiry teto miteny hoe omeo maizy azy ny fokotany apetrao amin'ny toerany tena mendrika azy ny fokotany fa tsy olona vany am'seny ihany no zay de hoe inona azare sansera de zao azare sansera vanenanany ve afantatra noho ny se fokotany ny olona rehetrarehetra amin'ny fokotany ao fatany satria raha misy mpifindra ao de misy an'le inona moa le taratasy iny taratasy fifindra-monina ianao misoratra ato misy maty ty zany efa tsy izy tsony tana manao acte de décès ary amin'ny commune ary fantatry ny ao amin'ny fokotany maninona ny tsy mimena sehatra amin'ny fokotany tena mimena amin'ny maizy azy tam'ty resaka lisy-pifidianany ty fa mizesta hoe senie zao makatsa makary zao aiza ny fokotany ny tena mahafantatra an'io ary ny se fokotany efa tenena hoe fidio ovaovany eny ampanidinany eny zay mampetipety ny zalana ataony eo de miady le samy malagasy ao anatin'ny fokotany tsy mety ene zany tsy adalandra tsy mandrava kory mametraka an'izany hoe fokon'olona fokotany de nytoizany dideratsiraka de samina tsy adalany ny président Marc Ravalomanina akory hoe mametraka tsara an'izany hoe amena fiofanana ny fokotany ny akadapa am'izao nga misy an'izany ny akadapa ny se fokotany rehetrarehetra tsy misy anavahana teto Madagasikara ny tena nay nanao couverture médiatique an'izany teto nanaraka an'ireny fampianarana hira reny nampianarina hira se fokotany misy dika zany dika zany de hoe fametrahana amin'ny tena maizy azy ny fokotany fa raha zany natao tsy ohatr'izao ny zavatra mitranga fa ny am'izao fotoana zao manao rainy dedaka etsero mamaika de rehefa hita am'izay fa hoe kofona rehefa hitany am'izay hoe tena tsy ho tafavoaka ty de mitady hirika zavatra fa hoe ahoana ny elana am'ty de tonga hatramin'izany hoe transition hoe makatsa makare sy ny sisy zany amaraparana atsika azy ary dia zao le izy efa eto ny mpisehatra manaraka zany dia eo zany ny mpitondra fanjakana ohatrao zany le sary eo mpitondra fanjakana sy mipanohana azy na mipanohana mivantana na mipanohana akolaka le misy mantsy mipanohana fa tsy miseho eo iny atondray mipanohatra ao ny tiako Madagasikara sy ny sehatra rehetrarehetra de akoatran'ny de misy ny atoky politika isan-karazany de misy ny sehatra isan-karazany ihany keo de ao zany ohatra hoe ny société civile firaisamonim-pirenena ny fiangonana vao miresaka moa zany hoe fiangonana de ny FFKM aloha voalohany am'izany fa misy koa ny fiangonana tsy miteny mihitsy ny resaka raharam-pirenena iny anazy iny asa moa io samy manan'ny zay fotom-pinoany ihany misy ny sasany hoe tsy te hidikiditra amin'ny resaka raharaha-politika sy raharaha-pirenena fa le mampivavaka ary ihany ny ataony fa rehefa manitra moa reo olondreo ahoana moa ny fiangonana zany ao anatina firenena zany vao fean'ny lalàna zany fa hoe fa tsy afaka hoe manao zay tiany atao ihany keo amin'ny resaka lalàna tsy maintsy arahana ny lalàna de akoatr'izay fa sao de adinitsika fa mbola misy sehatra be dehibe ne satria samy tompony ty Madagasikara ty ao zany hoe fianakaviambe ny grand corps mana maizy azy zany raha mbola atao hoe fakafakaina indray zany grand corps raha misy any hoe fianakaviamben'ny mpitsara fianakaviamben'ny administrateur civil fianakaviamben'ny folo alin-da malagasy daholo zany tsika menakavy any zany
fianakavimben'ny tsy anasa, fianakavimben'ny enjeniera, fianakavimben'ny mpitsabo mpanampy, ny farmasiana sy ny sisa, fianakavimben'ny mpiasa-panjakana, fianakavimben'ny mpanao gazety, zay menakavy eo amin'ny fanaova-gazety eo, fianakavimben'ny tatsa sy ny tontolo ambanivohitra, manamaizy azy zany, fianakavimben'ny mpandrara, sehatra tsy miankina ny secteur privé sy ny sisa, fianakavimben'ny fanabeazana tsy resaka mpampianatra ihany fa misy sehatra fanabeazana be dibe, fianakavimben'ny mpahitoekarena, ny ekonomista, fianakavimben'ny mpandinika fiarahamonina, sosiology sy ny namany reny, fianakavimben'ny mpikaroka, ny siantifika isan-karazany, ny fianakavimben'ny mpitatitra, ny taxi be, ny taxi, ny camionneur sy ny sisa, fianakavimben'ny mpampianatra ohatra amin'ny ambaratonga ambony fa ao anatin'ny mpikaroka ihany reny, fianakavimben'ny mpampianatra ty amin'ny ambaratonga ny ankizy madinika ty. Zany sehatra be dibe malagasy daholo ny anaran'izany. Ka ireo rehetrarehetra reo ny hevitra hitambarany, tsisy afaky ny andiso an'ity, ny hevitra hitambarany de ny hoe mba hanjaka eto amin'ny Madagasikara amin'ny fahamarinana sy mba hanjaka eto amin'ity fireneny ity ny fanarahana ny lalam-panorenana izay mifanarahana fa hitondrana amin'ny Madagasikara na tamin'ny endrinina ary ny endrinina natongavany io lalam-panorenana iainantsika amin'izao io na hoe karapoky tany sy ny sisa io alohany eo. Zay no hevitra hitambaran'ireo rehetrarehetra reo tompoko. De tafiditra ao anatin'izany ny raharaha-pifidianana. Izay mibililalila amin'izay zany de tsy izy. Manahoana ary ny ainantsika amin'izao fotoana izao? Manahoana ny ainantsika? Raha ny tonontononona daholo rehetrarehetra reo ataontsika hoe malagasy, eo koa ny teratany malagasy any ampitan'ny ranomasina tsy azo adino reny, fa manana raha malagasy ihany koa reny. Eo ny tontolo mpifidianana moa mbola reza be hoe mpandraisana anjara ahoana zany mbola zavatra fa mifandinihana zany. Fa le hoe malagasy reo tsika mianakavina eto amin'ity Madagasikara ity de manakaiky zany zao fotoana fataperan'ny fitoampiasan'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina de ahitantsika an'ity resaka mipotra azy ity. Kanefa zao tena amtinantsika azy de zao no izy fa peritreretantsika mianakavy. Raha misy zavatra mitranga eto amin'ny firenena tompoko, tsy azo jerena fotsiny amin'izao ny fahavoazan'ny firenena. Tsy azo jerena fotsiny amin'izao. Zany hoe natonga an'ireny le hoe convention de 31 octobre reny, misy dikany reny. Any ny ray aman-dreny général Ramakavelo. Tena hoe lanareo midy aman-tranao fa tsy ataonareo ohatran'izao ty fireneny ity. Inona ko tsy de nisy fotoana ina mivoaka amin'izay. De mety tany amin'ny efarany sisa any amin'ny convention. Zany ny zava-nisy tamin'izany fotoana zany. Ny amin'izao zany, zay tsy ao anatiny mihitsy mivoaka malagasy amin'ny mahatonga tsy fahatombanana amin'io de asa hoe inona no hitranga eto. Fa le izy de hoe tsy azo jerena fotsiny amin'izao ny fahavoazana mianjady amin'ny firenena, fa raha mijery fotsiny amin'izao anao de eloko eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy zay. Efa hita zao ve fa tsy mety de angina fotsiny koa ary. Ka zay raha ngahy efa leo politika ahoana? Fa nga mivary eo ambolaninao mitombo raha tsy miresaka politika. Fa fao an-tsaina mihitsy zany fomba fisaina zany hoe zay leo politika. Impiry zay efa nainona hoe leo politika zay. Misy olona ohatran'izay mantsy. Leo politika zay. Fa mifamerimberenana ho an'iny mampahazo aina ny sasany ery le mitsetsitra ihany. De jereo mifanananao ohatrano. Ny sasany efa atao kitahatra amin'ny latsim-pandriana. Ny sasany efa tsisy tsonona ny vilany. Amidy. Mampalahelo be dia be zao no mivarotra fandriana, be dia be mivarotra télé, be dia be no mivarotra armoire. Le entana kely ao an-trano efa amidy, efa tsisy tsony zany. Marina ny tenen'ny raisam-pirenena hoe manitra velona Madagasikara. Any amin'ny farahitany firenena 4 sisa no resitsika eto ambonin'ny tany, tsy aty Afrika, eto ambonin'ny tany. Fa 5 avy any amin'ny farantsika mivoaka indray ny laharana tamin'ity 324 ity. De zany ve de tsy hamenatra. De raha mandeha hikabary ery amin'ny tribune Nations Unies rehefa de mbola ianao mbola afaka hiteny ka tena mety be any aminay. Tsy zay le izy. Ka io zany ny dikany de hoe mila manara-maso tsika, mailo foana hoy ny président Marc Ravalomanana. Raisitsika raha ny mpisehatra eto amin'ny miara-manonja namana naly. Zay moa tena fahalalana azy amin'ny Analamanga.
Anjorobe miarabanao ary a dia tonga somatsara eto amin'ny miaramanonjy eto amin'ny MBS radio mada ianao anisany nandeha tany amin'ny fatra tsinanana feno rivesta kay moa feno rivesta inona ny zavatra misy be deabe ny zavatra nytenenina teo zany ianao male zavatra tsy manjary rehetrarehetra eo amin'lisy mpividianana inona ny azo ambara ry misaotra rina amin'ny fiarabana de voaloha teny koa moa de misaotra an'Andriamanitra lehibe satria tonga somatsara eto Antananarivo mahaly misy no niala tany afeny rivesta zany de mandray anjara sy adidy eto satria raha piso de hoany Anjorobe indray de ny tany afeny rivesta moa zany de misaotra n'ireo namana rehetra avy aty Antananarivo tonga nanotrona tany misaotra ny vahoaka ny Analanjirofo zany satria mahatsiaro tokoa izy ireo zany hoe tonga hitany mivantana hitany misy zany filoha Ravalomanana satria tena maro ny fampandrosoana nentin'ny filoha Ravalomanana teo aloha hatramin'ny 2003 moa iny mbola nisy fandaminana kely noho ny resaka 2002 fa hatramin'ny 2004 zany de betsaka ireo zavatra natao tany tahaka ny école Enipolo tamin'ny projet UNICEF de koa Enipolo tamin'ny resaka poète zany zay d'action no nanao azy misy koa ny réhabilitation any amin'ny Enipolo any nataony UNICEF koa teo ny RN5 iny de tsy tapaka misy fa isa-taona de misy volany fera manao azy eo no projet maro mikasika ny agriculture de ny PSDR ny PPRR ty arina ary mbola misy atao hoe projet BADAP iny moa amin'ny projet Iazafo iny zany de kokoa daholo ny Pasy Mazava maro mitety fa de hoetrany naly ny fisaoranao anay zany projet BADAP zany mikasika ny tanimbary de mbola projet teo aloha zany nitoizana teo amin'ny filoha Ravalomanana ministra ny agriculture teo amin'ny Ravalomanana moa zany ary mbola nisy ministra agriculture taty arina koa tamin'ny fotoana mangamanga izay efa niaraka tamin'ny filoha Ravalomanana koa zany ankehitriny zao de mbola misy koa ny atao hoe Afafinoro mbola karakara tanimbary financement européen zany fa tsy EM zany na le mavokely Soranza tsaron'olona koa tamin'ny fijaliana resaka baka tamin'ny andron'ny amiral Lidera Tsiraka zany akory tsy midika hoe tsy nanao misy ny amiral na hoe zay rehetra nataony de ratsy avokoa fa tena nijaly ny olona misy lera raika zay na leçon mandigny baka sady simba no avake mbola tsy ampy gazoaly fa raha fa tonga dada tegna misosa tsy miandry lera firy misy baka arifoma zany manara ny fenitra tena raisam-pirenena misy baka maro nanomboka teo Saony Ranovongo hatrany Mananara de aveo koa natao pont béton armé koa zany Saony Ranovongo makany Mananara iny taty arina koa moa de mbola nisy projet nitoizan'ny Européenne koa tamin'ny andron'ny dady zany fa mbola toy zay projet zay koa de nisy koa nanomboka teo Mananara makany Maroantsetra de fa natao koa zany ny pont tena tadidin'ny olona maro tsy voatanisa tsy teny afa-tsy ny vehivavy koa rehefa makany amin'ny hôpitaly de mahazo kity le fitaovana amin'ny fiterana tena ozy zareo raha ohatra ka hoe nanao zato ny filoha Ravalomanana mety ho folo ny vitany Rajoelina zany de midika hoe tsy marina kosa aloha tena tsy nanao misy le fitondrana satria volam-panjakana io fa folo ny vitany ka tena faly zay ozy hoeto any ny fisaorana naly misy solom-bavam-bahoaka teo aloha moa Saony Ranovongo i Rafidson na fahalalantsika azy magro moa de Rasombotra tsy afaka miakatra ozy naly noho ny adidy amandraikitra satria 22 jours sisa de izy fanetanana ny le mbola le olona tsy tafiditra anazy fividianana fa de eto ny fisaorana fa de mbola mananteny zay
iveriny dada. De kokoa député Rafidson, kokoa daholy ny ao Fenerive-Est rehetra, eny koa na ny zanaka Analanjorofo izay mipetraka eto Antananarivo zay efa tamana eto, satria i arivo de tsy mialinjafy na zany dia etano any ny avana Matsakaiza any Analanjorofo any hiatrika ny fifidianana, de isaoranareo ekipa rehetra avy aty Antananarivo nanotrona tany. Zany koa ny tonga miten'le soratra masina hoe tavan'ny rahalahy maranitra ny tava amin'ny rahalahy amin'ny malagasy atsika, de zay mahavangivangy ty kavana ka dia fitrisy famaly fa dia mana tena fiovarana sy fampandrosoana zany ny mponina Analanjorofo, fa omena ny rina moa fitenenana i taridina ty ady hevitra ty, de kokokoa ny anany Zorobe rehetra satria Rapitso zao de hoanany Zorobe any. Inona nataony Rapitso? Ande anetana any any Zorobe rehetra. Any aminay moa zao de tsy milama amin'ny tany, misy kidnapina de atao secret, tsy azo lazaina hoe hoana be tatao ve sa marotsy posa anano, fa de surprise makany tsy maintsy tratra atsika anatin'ny 12 andro ny fanampiana ny fanetanana sy ny fanetanana efa nisy teo, fa de mihetsika faraparany daholo ny ekipa rehetra manerana ny commune 7 sy ny fokotany rehetra. Aina ty oziny, aina ty miara-manonja oziny gasy de ady masina ty oziny silamo, ady farany 12 andro ho tafiditra anaty lisa daholo tsika rehetra district-ny Zorobe, Nalanjorofo, Ambanja tsy adino, Diana, Ambilobe, Betsiboka, fa de Madagasikara ray manontolo, tsy ho lava resaka fa de omena indrina aloha fitenenana. Eny arika iny moa tsy maintsy no resana satria tonga tany Analanjorofo tany zany ny président Marc Ravalomanana, de niteny ny olona fa ihany tamin'ny androny dada sy ny sisa ny tsika hiatrika fifidianana de mandeha ny fanetanana, tsy atao hoe tsy mahatsiaro reraka mihitsy, tsy mahatsiaro reraka mihitsy raha nytiako Madagasikara aloha taremy président Ravalomanana amin'izay le fanetany eo jereo ny anara ndana misoratra andrana araka ny tenen'ny namana teo hoe 12 andro sisy izy teo de 12 andro izy satria 8 mai moa zany androany amaly tany Fenerive-Est amaly ny 8 mai vao ny ady hevitra tao zay maraina, de zany aingatany ny riva fa androany zany 9 mai efa 21 jours sisa raika amby 20 andro sisa kaza matoritory. Aza matoritory midika an'izay le hoe aza matoritory zay hiatrika fifidianantsika, io ny zava-misy amin'ity resaka fikarakarana ny tontolo mpifidiana ty araka nefa nazavaiko lava be teo ny zavatra misy amin'izao fotoana zao, refontiny natao hoe neva io izy io sy ny sisa inona ny fanetanana, inona ny zavatra mitrangana ny Analanjorofo any, satria raha tsy mandeha ny fifidianana mazava tsara tsy tonga any amin'ny tanjona. Any Analanjorofo zany de itovizana amin'ny Madagasikara rehetra any misy tsy tomomana le lisy mpifidianana, eo no adino ny anarany sasany na de efa nisoratra ary, de eo koa zany adino ve sa hoe tena mety fananina tsy nisorata mihitsy zay moa zany hoe atao malaza azy direct ngamba de hoe mety fananina tsy nisoratana. Le izy koa zao zareo nefa refontiny atao ohatrany tsy mazava tsara hoe refonte ve sa rally izy ty, satria izay ho tsy de nahita solotena senile Karamaina reny na ataotsika vao miala 10 km Fenerive-Est fotsiny, ohatrany hoe mahambo aloha avy aty Atsinanana aty amin'ny RN5 zany iny mbô amoron-dalana iny, de somary makany Soanarandrovony zany misy commune le hoe Pasimanogory, akaikaiky koa misy atao hoe Ambodimanga, fa ankoatran'ireo commune reo zany de tsy nahitana le mpiasan'ny seni mihitsy, le mpanisa mpifidy, le mpanisa fidy, de dikan'izay zany saika hoe le lisy mpifidianana tao aloha zany tao iny fotsiny iny fotsiny no amboamboariny, de misy nefa refonte no resana, de eo indrindra no misy fitaka zany, misy fitaka eo indrindra no mamailo ny rehetra zany hoe andao amin'ity 1 amby 20 andro ty anetana ny olona rehetra
ijery ny anarany efa tsy ijery tsony moa zany fa tonga de hoe isoratra anarana misy e satria fa fantatra hoe maromaro ny tsy voasoratra. Zay ny tany amin'ny fahatran'Ananjorofo fa ohatrohatr' zany daholo ny feo enody atrany faritraiza dia ahoana zany mety endrikendrika le fanentana na am'izao le 1 andro farapara zao miakatrakatra ny vitesy zany. Miakatrakatra misy ny vitesy satria efa nivory moa zany zareo misy moa mpitarika misy mpitarika isaky ny distrika zany hoe tonga tao ny Vavatenina, ny Sainte Marie, Maroantsetra, Soanerandrovongo dia nanomana paikady hoe tsisy alaraolarotsony izy ty fa vititry ny congrès régional tonga de asa avy hatrany ny atao zany fa tsisy akivorivorontsony fa tonga de miparitaka eraky ny commune sy ny eraky ny fokotany de manaraka eo zay tokony anampianan'izany fa tsy miandry hoe iandry moto iandry bisikileta fa tonga de lasa satria io zany a de fantatry zareo tsara misy akony indrindra amin'ny resaka fifidianana io ary tsy afaka manara-maso ny fifidianana sy izay mbola fifidianana manaraka eo fa am'izao zany ny raisantsika aloha de hoe ny fifidianana filoham-pirenena. Fifidianana filoham-pirenena no raisantsika ary tena hoe misy akony zany ianao rehefa tsy ao anatin'izay le isy mpifidianana zay fa ny fifidianana tsy maintsy isy ny fifidianana na ahoana na iza iodina na iza iodina fifidianana tsy maintsy isy fa hoe ny edina mafy zany zao de hoe mba hoe lisy mpifidianana madio no hoentina anatanterahana an'ilay lisy mpifidianana le lisy mpifidianana nefa ezahany sasan'ny lotona de ahoana ny momba zay namana na le zahany sasan'ny lotona zahany sasany tsy araka ny tokony izy ilay izy ny fotoana mandeha any ny daty tena anaovana fifidianana mbola tsy avoakany foana ny fomba ofisialy fa marina efa ny teny ny seny fa tolo-kevitra ny azy aona fahitanao ny endrikendriky le raharaha zany am'izao ny endrikendriky any amin'ny septambra ny endrikendriky ny raharaha zany de somary tazana misy hoe anao zavatra kototo zareo na hoe matahotra fifidianana ny fitondram-panjakana de ohatrany tsy rototra firan'le izy koa moa zany sisindresaka de hoe tady anao teteza mita nefa ny vahoaka rehetra zany hatrany Ambanja, Antsohy, Mandritsara, Befandrina iny Betsiboky iny satria zay koa moa ko avy tany tamin'ny herinandro amboly de nakanamoa voaka malagasy no atsabaka ao anatina transition nefa ny enao tsy mahay mikarakara ny fifidianana ny olona maty soratanao fa ka malagasy tompona ndraikitra am'zany tsy mety misy le satria eo zany tady konikonina zavatra hafa ndray tahaka an'le teteza mitanitatra fa ny tsapany vahoaka tsara nafahay malagasy iny tsapany vahoaka tsara koa ao anaty teteza mity zany tsy mitovy amin'ny fitondrana tena izy fa hoe alao andeha ny fifidianana de zay filoham-pirenena eo am'izay mandamina an'izay tokony alamina rehetra nefa na zanaty zany anatin'ny fivoriana manko ny antemeram-pirenena zao ny solombavam-bahoaka de eo amin'ity lalam-pifidianana amin'ny ankapobeany zany sy ty resaka prin-campagne ity zay fa somary somaritaka kely de tokony alamina tsara zany io satria ohatran'ny magaga tokoa ny ohatrany tao Fenerive zao de nandeha ny tsena ny filoham-pirenena nakao am'le tsena anankiray izy de avy zany voaka filoham-pirenena teo aloha zany Marc Ravalomanana izay manana zoa amin'ny mahafiloha azy teo aloha na hoaiza ny alena efa tao saika naverina indray le tany Manjakandriana za moa tsy nahita le tany nakao am'le tsena ray izy de avy ny voaka de nijery nakao am'le tsena anankiray de teo de vory teo le maramila sy ny gendarme de magaga hoe tsy hoe anao propagande ny firoa teo aloha Marc Ravalomanana fa andeha tsena maolo-pirenena azy inona no atongava maramila eo farafarasiny hoe somary hoe manao
hoe sécurité amin'ny tanàna na hoe pari 100 mètre nohatran'izany. Fijerin'olona sasany de hoe efa manana garde corps sady ve ny filoha telo marina valomanana am'rehetra sandarma sy maramila be rehetra, ohatra mbo tsara koa zany fa eo amin'ny lafin'ny rasy de hoe tady anakatsaka anazy na hoe raha matahora, tena ataoko angamany fa tsy de mety zay. Io zany le hoe atao malalaka tsara ny lalam-pifidianana. Tamin'ny filoha Rajoelina alohan'ny lasakany vita ny tetezamita de filoha Hery Rajaomampianina teo nanao pré-campagne izy, tany Maroantsetra moa ny hitako maso de mananara satria nisy asa nataoko tany. Naiza koa hitanao amin'ny télé de malalaka tsara izy amin'ny stady. De nahoana ankehitriny no misy sakatsakana toy n'izay le hoe ataoko kianjan'ny demokrasia Ambohijatovo, lasa fiompiana trondro. Izay fomba sy zavatra rehetra zay ne de efa ilazainay anjoro be hoe zay fa tsy natokany io fitondrana io, fa zay moa tsy fanomezantsiny ho an'ireo efa voafitaka de efa tonga saina hoe tsy mila n'io filoha Andrinina Rajoelina intsony. Araky tany a Fort Dauphin moa de efa manamafy an'izany izay voalazan'ny solombavam-bahoaka tany Anosy hoe raha za ianao filoha Andrinina Rajoelina aza milatsaka tsony, aza mandany vola amin'ny tsony fa efa tsy tiany vahoaka anao, sao hiteraka zavatra hafa de somary ampiko kely efa tsy tiany vahoaka tsony ny filoham-pirenena ankehitriny fa manaova fifidianana madio sy mangarahara mba ho reharena ny aoriana hoe teny izy mbola tiany vahoaka de ataovy ana fifidianana madio sy mangarahara, de ataovy ny fifidianana madio sy mangarahara, tsy misy lisy fifidianana fopla fa zay misy fifidianana tena izy. Raha mieritreritana hoe mbola tiany vahoaka fa tsy resaka ety amin'ny ina moa filaza azy resaka ety amin'ny sistoso mipetsaka hoe tena tiany vahoaka zao atao amin'ny fifidianana. De misangisangy moa zarena Fort Dauphin hoe alao na leçon ho avy ety izy mba hinanana vary amin'ny curry lasa traiteur hoe lasa traiteur ve sisan'le filoham-pirenena sy ny volam-panjakana. Avelako io moa somary mbo sangisangy ihany zany fa izay zany malaza hoe tsy ho lany tsolo io filoham-pirenena io de ny zavatra takiny vahoaka hoe efa diso fanaintenany zay fa mba manaova fifidianana madio sy mangarahara mba ilamina ny firenena sy mba ho taratra ho azy zay sisany antenena aminy mba nametraka tantara madio hoe nilamina ny fifidianana. Kanefa arakaraka zay zavatra misy zao zany de miahiahy ny olona hoe resaka lisy mpifidianana sy pré-campagne de hoe miahiahy ny olona hoe tady anao zavatra hafahafa ka eo zany efa tazana rehetrarehetra ka eo zany dia manentana ny mpanao politika rehetra, ny société civile, na ny grand corps de l'État izay isaorana moa fa i Polo moa de tsaritra miteny izay filohan'ny Siady izy moa any amin'ny gazety any amin'ny administrateur civil miezaka miteny misy mba hoe neutralité de l'administration aloha mba ilamina ny firenena hatramin'ny resaka fitsarana ary de resany-dolo ka manentana antsika rehetra zany irahina hoe anomana fifidianana madio tokoa tsika mba halamina ny firenena satria manomboka taratra misy zavatra hafahafa. Izany akory tsy hoe menasy na ohatran'izany fa hoe mba ilamina ny zavatra zany mba tsy ho tara de hiara entana daholo ny rehetrarehetra, aizany misy lezika, aizany tokony misy arenina, inona ny tokony mbola atao, zany hoe tiako lazaina zany de hoe anomana fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetritsika. Io zany raha amin'ny programme mpanjakana moa zany de hoe tokony amin'ny novambra io ny fifidianana. Misy isin-dresaka moa hoe 9 novambra fa raha ny tena izy ary tokony hoe 25 octobre ny premier tour de eo amin'ny décembre eny deuxième tour de any ho any amin'le 19 sy 20 janvier de fanaovam-beloman'ny filoha Andrinina Rajoelina de filoham-pirenena vaovaony eo
tsisy romoromo tsisy tabataba de anjara ny filoham-pirenena vaovao am'izay a mikarakara ny lalam-panorenana tsipriny a mba tahaky ny lalam-panorenan'olona ny atsika mbo milamina hoe izy zao ny lalam-panorenana amerikana de efa 200 taona io ny hoe milamina tsara fa tsy misy zigzag makary zay zany raha tena hoe homme d'état izy fa saika tazana moa ankehitriny a dia tsy zay ny zava-misy fa nahita tsirony tonga am'le irany hira maleo hoe de lazainy fakirizy nefa ny azy ny valizy efa feno ny devizy nangono ny avoko asokatra sy vatosoa teto amitsika zany misy an'ireny le hoe volamena 75 kilo tsita de lazaina fa corona nefa ny 4 firy vaovao vidina sa hoe misy manana tombontsoa koa am'ireny 4 reny tena taratry ny olona zany hoe atao business ny firenena nisy pasteur ray aman-dreny zay teny teto mbola tana maintrano moa ny asa tam'izay natsangany ohatran'izao ny tanany amidy Madagasikara ozy tadolafo Madagasikara ka mandraisandraikitra atsika rehetra tam'izany moa mbola lavitra ny fifidianana ahoana tsara ozy amidy Madagasikara vendre zany Madagasikara tadolafo Madagasikara ozy pasteur ray aman-dreny lehibe io tsy tononoko ny anarany teto izy tamin'ny laza izy tam'izay hoe tamin'ny androny ratsiraka ozy de nenjena nefa arakaraky nanenjena na lasa tany a Canada azy tena manana ndraikitra maro nianatra manana diplomatie internationale fantatry rehetra angambany zany mba tsy tononona ny anarany mba ho fanajana izay rehetra zay a tokonina moa izy natonga ny teny zay sa tena zay satria tazany zany hoe ohatrany tsy milamina ny fitondram-panjakana atao amin'ny télé Ravavy ray nahitako azy atao ngamany archive zay manaraka mety raha ilainy zay de avoakatsika ie ka zay zany le zava-misy am'izao fotoana zao ety anivon'ny olo-pirenena ety anivon'ny vahoaka malagasy miasa ny sain'le malagasy tena miasa mariny zany miasa ny sain'le malagasy de tiako Madagasikara moa zany manetana foana andana makany amin'ny fokotany sorato renarina ratseo marino efa bolany sisy rajoelona ny raha ny daty 7 mai androany 7 septambra izy tokony hiala 7 novambra ny fifidianana raha io ahoana ny fahitanao an'izay ny any anjorobe rehetrarehetra any manaraka le tety andro ny eritrehetra ny jorobe zany am'izao manaraka ny teto andro io de tsy misy afa tsy hoe andao orosona ny fifidianana ny rehetra zany de efa manomana am'izay resaka raha-pifidianana zay hoe inona ny tokony atao rehetra ahoana ny tokony laminana an'io fa de miandro fotsiny zany hoe rovina le datim-pifidianana satria misy miteniny any anany ka ohatrany tsisy volako ka eo indrindra manko zao ny raisam-pirenena zany tahaky nyle Basket Fond tsy anome vola azy misy aloha raha io le fomba fiasany sy fitantanany an'le fifidianana ny zavatra nangatany rehetra ane de hoe andao ikondo mikasika ny fifidianana tsy mety anao izy fa zavatra mety seho rina za kory tsy mpaminany fa mba nanana expérience ihany hoe 20 taona nanaovana team fa mba misy fianakaviana ihany teo aloha mety hoe 10 taona tam'izay naharaka ny raha-pirenena teto amitsika mba fa le bebe ihany tam'ireny le convention 31 octobre nyresanao hoe teo iny tany ny afarany tamin'ny 80 tapina ny domy fahitako azy zany raha mbola miziriziro fitondrana io zany hoe miankina amin'ny fitondrana avelany raisam-pirenena eo izy fa rehefa tonga am'izay ny fotoana le tsy maintsy le midémissione iny izy de ny présidente emeran-dolona manko no mety isola azy eo de am'izay vao hiditra am'izay ny tena raisam-pirenena satria mety efa tsy de manam-pahefana tsony izy am'izay tsy 100% misy usindresaka ndray nefany hoe tady ziriziry izy
zany mbola secret zay fa ataotsika kosa angamany mba mahasamy malagasy mba am'mahazandry azy ajaina mafilopirenandry Rajoelina aza de mijiriziry loatra fa arao ny lalam-panorenana zay efa nitrakitsana lalam-panorenana teo fa be ny taraina fa ity zany tena zava-dehibe tena tsy azo tovirana io hoe mametram-palana 80 andro alohan'ny daty ny fividianana de zay filazandrina hoe tsy mety avoaka n'le daty de io kosa raha mbola andikan'io izy de ataoko angamana efa mbo sangy mihoatra ny loha fa oka tsy ho tonga am'izay le raharam-pirenena gouvernement mantsy tokony amoakan'io amin'ny misy hoe décret zany de indrindra i zany le daty mpividianana tena izy hoe tena anaovana azy hatram'izay tsy mamoaka de tsy avoakany lizy mieritreritra ny olona hoe inona ny eo ambadika io normal be ny olona raha mametra-panontaniana fa inona ny eo ambadika zany ny vola mampiaya vola ahoana ny daty mpividianana tsy mety avoakany ny firenena to somary tsy milamina tsara jereo ny reny raha-pitsarana reny raha-pirenana raisa tsy dirako lalina moa zany fa anjaran'ny fitsarana zany efa nanao antsoantso mafy tamin'iny koa zao ny grand corps de l'État hoe ny fitsarana de tazana zany fa tsy milamina ny firenena de mila vaksiny aingana mila hevitra maika urgence na ny resam-pirenena zao de somary efa mahita hoe tady ho sarotra ny raharam-pirenena ao Madagasikara eo moatsika le hoe le niteniko tamin'ny herinandro iny en état d'urgence sy état de surveillance tsika io satria maro koa ny zavatra tsy narahana tamin'ny teteza mita teo de nandeha koa ny fitondrana mangamanga mbola nisy tsy narahana iny moa nitranga le resaka lalam-pifidianana ihany le natonga ny 18 avril 2018 hoe tsy mahazo milatsaka indray ny Ianna Siana tsy mahazo milatsaka de ny grève ny olona de okany hoe tsy tonga am'izay tsika fa eo koa zany zavatra mila tandremana hoe sao de misy karazan'olona hitarika korotana koa de hiditra amin'ny teteza mihitsika anararoatra hoe tena hoe créer isy azo tombotsoa am'izay fa ny antokotika Madagasikara de hoe daorosoa ny fifidianana io na ho novembre io na ho décembre io koa zany ny firenena sasany hafa itsika ne nisy faly misy ane tam'le tsika crise lavabe iny vola tokony mandeha ty amitsika lasa any Mozambique any amin'ny toerana sasany iny moa tsy malagasy mitovy amitsika fa de tononoko anarany eto izy hoe sisanao nisy natehitra ny olona misy sisan'ny olona any ve no mpianatra atsika malagasy itsika malagasy neny tena mpanjakany zany fihavanana zany rierentsika zany fa ny afrikanina ndrey ve ny andeha ampianatra atsika tena mamenatra fa zarandreo ary hoe nikorotarotana tetsika na miady atrano de horesin'ny afrikana tsy horesin'resintsika tena mamenatra le hoe larana fafiry mo tsika rina mifantrana fa dimy avy any amin'ny farantsika zao 2023 no mivoaka le filarana farany firenena efatra eto ambonin'ny tany no mba resitsika firenena efatra dia teo amin'ny vanim-potoana teteza mita nankaty no nanao an'izany mba niezaka nanao ihany koa nanarina ny fitondrà mangamanga fa niverina ihany filoha zandrikely de io ny raha malala io ka zao zany le antsoko le tamin'ny herinandro hoe avitra ho an'ny firenena ity zany fanavotam-pirenena teo aloha moa de hoe firaisan-kina-pirenena tokony rahina daholo tsika rehetra anavitra ny firenena eo moa naraky ny tenindrina te de hoe zay ho leo politika leo politika de tena zavatra tsara fa hoe leo ny mpitondra politika manao fitondra ratsy rehefa tsy anao politika ry itsika atao hoe olona manam-panana nianatra na izay hoe olom-piangonana de izy ary nanao politika olona tsy mino an'Andriamanitra olona tsy mivavaka mba tsy tononoko an'le anankiray olona tsy mifaditrovana farany tena rasy de hoe olona jilamboto
elatsiny aloha mba tsy ho tonga am'izany tsika sa ahoana rina ka zany mihitsy le izy tsy samy tsisy te aniry an'izany fa mitoetra raha zany zao eto Madagasikara dia manao ny asany aloha zany ny tiako Madagasikara amin'ny fanentanana aloha zay aloha manao ny asany aloha tsy maintsy manao an'izay ahafahana miatsika an'izay ho atrehana ao arindrinao raha ohatra ny sasany mety hoe manao dido araka ny tenin'ny namana teo de raha fandehana zany zao miankina amin'ny eo anivo amin'ny fitondram-panjakana zany ny fandehanany ty raha manky ty zany hoe mba hoe andeha araky ny tokony ho izy miankina amin'ndrareo satria zao io ny lisy mpifidianana efa misavoritako a araky ny tenenina teo hoe tokony mandondatabatra mihitsy zany zao tokony mihetsiketsika mafy mihitsy nympitondram-panjakana andratsa mangakizakarazany hoe ahoana no anaovana an'ity anavotana an'ity fa ahoana ny anaran'olona any tsy ao ahoana ny anaran'ny olona any amin'ny fokotany hafa no tafiditra ato ohatra mangingina l izy anao fahitanina zay indrindra manko fa ny tantara-pirenena atsika zany a volana me a de miditra ny ririnina somary mangatsiatsika ny andro de mivory koa ny solombavam-bahoaka mbola tsy mpitenena zany hoe volana me zany somary miditra ny atsika de somary mangingina makabana de mivory ny antemera-pirenena de miandry an'izay zavatra tapahanao zany ny vahoaka fa ny vahoaka malagasy ny de mandevitra mandinika fa rehefa izy zay no mitraotra tsisy masaka anazy tonga am'le hoe dernière balle dernière rampant fa i vahoaka malagasy de tia fihavanana tia mandevitra fa raha fa izy zay no mitraotra de matetika eo amin'ny volana me eo a no fitrangany zavatra sy fandinihana ny rahapirenena ile hoe azany tsy miteny akory no tsy rarahina fa ny gasy de mandinika maharipery fa rehefa tonga ny tsy azanoarana am'le niteneniko teo hoe zay rehetra fandikana lalam-panorenana misa 7 na 8 teo a mety mbola aritry ny malagasy any zany fa le tiako tenena farany teo araky ny lalam-panorenana de hoe mametra-pelana izy 80 andro alohan'ny fifidianana ataoko angamba fa sangy mihoatra ny loha am'izay a raha mbola andikan'izay lalam-panorenana satria zay sisany antenainy vahoaka rehefa tsy hanao zavatra milamina mandra-patongan'io izy de alors rehefa ho tonga ny fotoana metrahan'ny fialana tonga ny fotoana fametrahan'ny fialana de hiteo hoy teo hoe raha mbola hoe anao dido ve sa mbola faingany itsika malagasy manko de mino an'Andriamanitra sy oreorazana ny fihavanana e koa ny silamo de angatahana amin'ny Andriamanitra tapiny loha mba ilaminy ty firenena ty efa 80 taona nge zao no nazotsika fahaleovan-tena de mba expérience sy anatra ho atsika rehetra angamba ny mpanao politika indrindra moa ny mpanao politika tanora ny filohan'ny Nirina Rajoelina zay atsoika hoe zandry kely ane de ataotsika hoe mpanao politika tanora amin'ny taona de mbola zandriko lavitra 10 taona izy ka itsika mpanao politika tanora indray a no andrendrika ny firenena ve nefa mba fa génération vaovao hoe mba hiova ny tantara-pirenena e koa le araky ny tenika iny hoe itsika grand corps de l'État izay manam-pahaizana no andrendrika ny firenena koa zany ny administrateur civil de mitodika amin'ny ny tafika sy ny gendarmerie zany a miaramila hoe io moa de hoe misy secret d'état ino secret miaramila ataoko angambany a mba atsapa koa ny lesiko hatramin'izay hoe ahoana no ijerena ny rahapirenena fa tsy hoe mandika lalàna de avy eo mitaraina indray hoe ny mba manamboninahitra nay ambony tary de nogadraina mbo betsaka ane manamboninahitra ataotsika hoe 100 eo amin'ny rahapirenena fa mety nisy hoe 3 sy 4 mety naningana de nisy famaizana de oka tsisy ny fanavakavana am'izay fa
ny tanysika de tany demokratika misy lalàna ny fe fa mba tsy tranga zay rehetrarehetra seho teto amin'ny firenena zay araky ny teniko hoe tamin'ny fotoanandro tamin'nisy fotoanany réserviste efa lehibe zarangazay efa maty moa izy de zao tsara ny taona niditra ny hotetezana ambany indrindrindra de andro amin'ny 9 alina moa zay miditra andeha hoany andeha ametraka ny PDS Josoa Jean Pascal zay moa nandeha tôbily nakany fa niverina zay nandeha avion de niteny misy io ray aman-dreny io hoe tsy fidiny aminay ny anao an'izao fa okina ianareo mpanao politika tanora ty arina mba hiezaka hitondra lesona amin'ny zava-misy teo amin'ny firenena fa dia tsy fidiny aminay am'izao amin'ny 9 alina zao am'izao taona na efa 17 taona izy manao réserviste satria tady korontana ny firenena tompona andraikitra am'izany koa zany mbola misy ray aman-dreny tam'izao fotoana zany mbola manana andraikitra ambony amin'ny fitondrana am'izao na mbola heritreritra ny mety anao politika de eo zany ny ray aman-dreny teo aloha sy ny tanora ankehitriny hijery lesika ny zavatra efa misy tamin'ny firenena nandritra n'izay 90 taona zay tsy laza fa tsy 91 2002 72 2018 mbola nisy koa ary 71 trany tiliara oka re tsy verina tsony zay rehetrrehetra zay fa mba rivotra politika madio araky le teniko sangisangy eto hoe mba hanao baolina politika madio am'izay tsika malagasy ka zay mihitsy ny tena faniriny rehetra fa ny fampitana moa zany tsy maintsy atao foana iny hoe ohatran'zao raha zavatra misy ene zany zao ankehitriny tenenindreo ampanara-baovao aty Afrika de ny zavatra mitranga eto Madagasikara de hafa mihitsy raha oharina amin'ny Afrika ohatra am'resaka tontolo-pifidianana io RDC zao andalo fifidianana filoha-pirenena koa amin'ny taona ty misy firenena eo amin'ny enina eo aty Afrika no andalo fifidianana présidentny république fa rehefa jerena ny ka Madagasikara de tsy tokony isy olana mihitsy ny tsika eto Madagasikara fa mahatonga ny olana tsy avaty amin'ny vaoka le izy fa avany amina atao hoe eo anivon'ny mpitondra zany satria ry zareo manana ny fahefana ry zareo no manana ny fanapahan-kevitra de nefa eto amboniny eto misy lalam-panorenana de tsy arahan'le izy fa raha manaraka lalam-panorenana fotsiny io tena hoe amin'ny atsibriany tsy misy olana ohatra zao namanana ny resaka fokotany raha tena mena maizy azy ny fokotany zany amin'io resaka lisy-pifidiana io zay hoe ny ao no mahafantatra ny eo amin'ny fokotany eo everina fa tsy de nisy olana mihitsy satria raha misy olona hoe mifindra-monina raha misy olona hoe manamarina ny fonenana eo amin'izy maka certificat de résidence any fokotany eny reny misoratra any ity zao lasa hoe ny maty mbola ao sensese fantatry eo amin'ny fokotany hoe maty anina naka acte de décès tary amin'ny commune ianina ohatra zao ianina tonga varia tondra fifindra-monina de hoe mponina vaovao eto amitsika zany zavatra klasika amin'ny raha-pokotany ka lisy mpifidianana inona ny olana am'zany fa tsy ty tsy nanao ty tantara am'izao fotoana de zay indrindra manko ne ny olana fototra eto amitsika zay le fototra hoe tena marina tena izy amin'ny lalam-panorenatsika de hoe tokony fidina ny filoha-pokotany hoe eo moa ataonsany sefy-pokotany sefy-quartier filoha-pokon'olona fa tena izy amin'ny repoblika zany de hoe filoha-pokotany de eo koa misy koa le hoe filoha-pokon'olona indray zany de le tena hoe ray aman-dreny be eo amin'ny fokotany izay mahamalagasy atsika izany akory tsy hiverina hoe amin'ny fitondrana fahampanjaka fa hoe filoha-pokon'olona olo be eo amin'le fokotany eo de ity indray mbola filoha-pokotany voafidy de rehefa tena miara-miasa reo mifampatoky tsara io tsy mila vola leseny andeha hoe 1000 milliards vao hitan'isa fa rehefa mifampatoky re voafidy de hoe miasa tsara izy
ohatr'izay moa fa nisy ny filora valimana de nampanao formation ny président Fokontany de voara maso tsara mivoaka sy ny miditra ohatra hoe izay moa zany zao mipetraka ao eto Antananarivo zany de hoe misy ponina 200 ao fa raha vao misy vahiny fosiny tonga de fa lasa ny olona mandeha milaza hoe misy vahiny eo aminay na hoe misy olona manana trano de misy mpanofa trano de lasa mifindra izy de mifampiresaka fa nany fokon'olona ary mahita ohatrany tsy milamina le président Fokontany ka raha président Fokontany tenitendrendry fahatany mba karakory moa tiana zao mba isy raha milamina Fokontany ty fa raha tsy manjary avy miakatra amin'ny commune maire ka raha lany tamin'ny Alabato député ka raha tsy mazava karakory koa fa tatam-bola ambony ery vola corona ka raha tsy hita de ohatrohatr'izay zany le zavatra iainana fa io zany miainga amin'ny fokon'olona izay zavatra zay de efa hita n'le tsika ne miaina amin'le hoe fanjanahany tany amin'ny endriny vaovao ohatrany tsy hita maso io fa hita miariary hoe ireo malagasy reo efa zay malagasy atsika miainga amin'ny fokon'olona de miakatra raha alefa am'izay hoe zavatra io de androsy reo iray iny reo de ho voailikilika atsika vahiny tsy hita maso zay fa hita miariary zany de zay tika atao hoe mila amboarina ifotony na hoe miverina amin'ny tena zavatra mahazatra atsika izay zavatra zay zany tsy ho vita indray zay misy angalataka hoe amorona indray hoe teteza mita ahoana indray anao zany fa alefasa aloha ny fifidianana de ekeny rehetra io zay filolany eo de izy no andamany zay lalam-panorenana vaovao zay mba irindra tsara ny fambansoana sy ny toerany rehetra samihafa na io maramila mitsabaka amin'ny raharaha politika ony de manahiriny tokony apetraka tsara hatreto ny tena anjarany tafika sy ohatran'izao hatraizany tokony ny zavatra ifampifehezana rehefa misy zavatra miopefy sy ohatran'izany hoe ny volonda sy ny tafika de natao hiaro ny olona sy mifananana totazan'ny olona nefa hoe ohatrany sy de zay mety ataontsika hoe 80 mety hoe 30% zay fa nitazany vahoaka indray de hoe ny tafika sy ny mpitandro filamina de ohatrany hoe natao hiaro ny fitondram-panjakana nefa raha malala ny fitondram-panjakana indray mety misy dérapage de aiza am'izay ary no ipetrahan'le tafika am'izay ikorontana ny firenena tsy maintsy andray andraikitra ihany tahaka n'le hoe tamin'le 31 octobre de ozy général Makavely ao midy ao an-trano ao nareo tsisy mahazo mivoaka hoe raha tsy voalaminareo de zay tena miditra hoe ny tena netre misy le tafika fa tsy hoe ity ny fitondrana efa tsy milamina de mbola miaro an'io ihany efa tezitra ny vahoaka mbola miaro an'io ihany raikitra ny korontana aignany mba tsy ho tonga am'izay engany mba tsy ho tonga am'izay tokoa le izy satria anahirana de le resaka hoe teteza mita io mantsy efa nisy zahatra nitranga teto Madagasikara hoe noho ny zavatra mitranga de hoe anao teteza mitatra ny efarany zay misy manko de fay le olona fay le malagasy hoe ahoana mbola iainana am'zany mody lazainy hoe hery taona 2 taona 5 taona ny efarany le teteza satria misy mahazo tombotsoa am'izay teteza mitatra zay nahita tsirony de lazainy fa crise nefa angonina avokoa ny sokatra sy ny vatosoa eny ary mamaraparantsika ary miaraka amin'ny namana na le amaraparanantsika azy inona raha ny fanamafisana hoentinao zany manoloana ny ty raharaha ty satria niainga tamin'ny resaka daty tsika mantsy teo 9 mai an'io 9 septembre raha joelona mametra-pialana raha io tety andro nalefa niseny io zany 9 novembre ny premier tour 9 anankitelo efa bolana sisa ny fitoampiasan'ny filoam-perinasa am'izao fotoana izao izy milaza hoe tena etsiketsika amin'ny resaka sosialy ndomba resantsika ny sosialy faraparany hoe tena ikofokofoka amin'ny resaka sosialy
efabolana manam-panantenana amin'izany ve ianao? Tsy de manam-pahatena an'izany tsony jere tsara nge tonga ny cyclone teo mazatra ny firenena ivelany tonga de miazakazaka manampy atsika fa tsy nanampy ry zareo tsy nanampy ry zareo de ny volam-panjakana tsisy de hoe mode mba ampiasaina koa ny BGNRC any amin'ny région any amin'ny district inona ny volan'ny BGNRC any amin'ny région any fa ny vola aty amin'ny fanjakana fobe de mody manao geste kely geste technique vary efatra gony zao messi alao de vary efatra gony ino menaka 10 litre de avy eo ndray tonga ny filompina hoe asa sosialy mizara masom-boly ohatrany hoe any tany Marovay moa no tena nampime misy mizara masom-boly de mizara vary amin'ny kary nga hoe lasa mpizara sakafo ny filoam-pirenena misy ministra ne tokony andraikitra an'izany tokony mba tany am'le zava-dehibe izy no mba niseho hoe tilo ny masom-boly de ambolenareo nefa ny tanimbary totry ny rano hoe atraizany nandritra ny efa taona anao tsy de tena ny karakara n'le resaka le fikarakarana ny tanimbary tao Marovoay mbola ny projet BVPI moa ny fitondrana tao aloha tao de mbola misy koa badapy atry arina fa aiza le M mandradrandraina le vola miliara be hoe ho karakaraina fambolena fa de any lasa ino moa le nampime koa ny meny zareo afrikana hoe tompon-daka amin'ny resaka nutrition de manaraka koa teo koa le hoe tompon-daka amin'ny foto-drafitrasa ny afrikanina ihany afrikanina ozy amiko zany somary ohatra ny fanesony zany ao koa moa niny hoe samy firenena fa tsy maintsy misy fifaninanana le masitsivana nentin'ny afrikanina mihitsy ny hafa nen'olona mety efa nandroso be daholo tamin'ny andro ny teteza mita tsika lozatsika miadiady efa navita foto-drafa goavana sy maro samihafa nandre koa tamin'ny tsika mbola teo amin'ny fitondrana mangamanga mbola niezaka nanarina ny resaka fahavoazana tamin'ny teteza mita ny fitondrana zany hoe mety taraiky teo amin'ny 5 taona ny teteza mita 5 taona ny fitondrana mangamanga itsika zao efa taona tara teo amin'ny 14 taona zany tsika de nanovokovoka nanao zay foto-trasa madinidinika kelikely ny afrikanina efa mijery hoe aiza ny tena zavatra goavana taony de mody milaza izy hoe tompon-daka ny foto-drafitrasa zay le exemple nataoko teo hoe raha ny zavatra nataony filoha Ravalomanina teo aloha sy ny zavatra nataony fitondrana kehitriny de ozy ny vahoaka hoe raha zato ny vitany Ravalomanana 10 ny vitany Rajoelina de izany ve de ho tompon-daka ny foto-drafitrasa izy io am'le tsika le kere ny tany atsimo de hoe champion amin'ny resaka nutrition nefa enao ny tsy nikarakara ny resaka tany atsimo io moa ino moa tsy hay zay tena famarinany fa mbola tsy nanao recoupement fa nasehon'ny télé misy nikarakara ny toizana indray le pipeline le ranobe natomboky era-jaomampianina tany atsimo de nandeha ny geste technique fa afaka 3 andro de nisy olona taraina misy nalefa ny sary sy rehetra fa hoe tsisy nenina tsony aty fa aza ataonareo ohatran'io zay aty atsimo aty anaovana cinéma de eo koa moa le rentrée iny geste koa mibetsaka miandro koa ny vahoaka de efa bolana sisa ho vita ve ny rentrée tsy ho vita io de eo indrina zany hoe tsy de manana fanantenana tsony ny vahoaka fa kosa ny volam-panjakana mandritra an'izay de tatano tsara hoe le tiako tenena hoe fahitanao azy zao mangarahara ny volam-panjakana ankehitriny zany de efa misy milamina tahakan'le hoe efa ao le 600 milliards ny volany fer nefa hoe resaka fotsiny tsy aloha de nefa efa misy ny entreprise zany efa misy efa maty tapaka lalan-drano mivarotra fananana kanefa le entreprise vahiny Egyptianina le tary aminay anao autoroute Anjobe tonga de
miazaka zanana moka vola sady izy tsy hanao an'io izy raha tsy efa misy vola ny olona tompona ndraikitra ambony mpanjakana zay samy teny ary angaviana mahamaro tak'izay hoe ranonorana ozy zakako ihany fa raha ny ranomason'olona tena tsy zakako fa raha ny ranomason'ireo entreprise sy nahazo vola ireo a tena tsy ho zakanareo tsy manozona anareo fa aza atao kilalao a tena maro reo malagasy reo iny vola ny corona tsy mazava iny efa corona moa efa tsy de misy zao fa ireo volana entreprise hoe izay malagasy tahaka anareo mba tsonjovo mba tsy fanilikilika efa nisy ministra telo zao tao efa hatramin'ny ministra ihajo tao ohatra hoe ihajo ve ministra ihajo ve nisy tiana de tsy namena ny vola niova indray le ministra tanoranora kely iny mbola tsy azo any ny vola zao koa fa niova efa gendarmerie ny officier de la gendarmerie ny ministre ny travaux publics de mbola manantena nio ministre ny travaux publics ankehitriny sady izy moa tsy de be resaka be ohatran'le teo aloha fa kalma tsara de manantena anao sady olon'ny lalàna ianao a amin'ny volam-panjakana rehefa hoe service fe a vita contrôle de aloha le vola de eo ny tiako tenenina hoe efa-bolana sisa zay vola kely eo a de mahaiza no mitandrina tsara amin'ny volam-panjakana mba tsy fanomezantsina avy eo hoe manao valifaty zay fitondrana vaovao eo fa ny fihavanana ihany a fa zay nanodikodina ny volam-panjakana dia tokony izaka ny asany fa tsy hitsotsotra ny ananonany hoe vitany anay de hoe eo fa volam-panjakana galina volam-bahoaka efa kely efa be de be a CCS zao ny CCS mpampianatra mpikaroka menimena aty amin'ny tontolo ny fampianarana menimena mbola nisy tsy nandray vola any amin'ny rehetrarehetra zay le lazaiko hoe maranantsika azy zay le lazaiko hoe ny zavatra ny tenainy vahoaka amin'ny fitondram-panjakana io sisa zany de hoe fifidianana madio sy mangarahara ekeny rehetra ary manomana varavarana madio izy a ialany ao mba tsy ny zavatra tsy ny lamina de lazaina fa manao valifaty politika indray zay fitondrana vaovao ho avy eo zay nga mansisa no antenaina am'izao fitondram-panjakana zao eny ary isaorantsika namana naly moa zany zay nitondra faneho-kevitra tondra fanazavana teto amintsika zay mbola niopana atao anatin'ity le hoe fikarakarana ny fifidianan'ity izay ihany miainga tamin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao momba n'ity hoe lisy mpifidianana tsy mandeha am'izay lohan'ity tena tsy mandeha am'izay lohany saika manerany Madagasikara ka na zany na tsy zany nefa dia mitohy ihany ny fanentanana amin'ny hoe ndana jereo mombanao any amin'ny fokontany soratiny anaranao raha tsy eo soratiny mombamombanao raha ohatra ka atsy ao afahanao zany miatrika an'le atsoatsy fa rehefa tsy ao ianao de any ianao zany aloha de efa mpitazana fotsiny ianao fa tsy mpandray anjara amin'ilay raharam-pirenena misy teny farany entanary de ny farany angamany de manentana ny olona ny toko tiako Madagasikara rehetra koa andray andraikitra amin'ny firenena misy miantso any tena moa miasa mivezivezy eo miantsona ny mailaka hoe rovina indray ny congrès aty mailaka naly fa ianao hitanay tany Antsohihy sy tany Fenerive de io moa fa efa manomana miankina amin'ny tompona andraikitra izay lehibe mpitatana ny antoko tiako Madagasikara zany dia ny Flo Ravalomanana de ao koa moa ny Eserina sy ao ny Cordo Jean Claude de adinika efa miantsy koa zao ny any atsimo atsinanana any faritra Anosy na Anosy de mitovitovy am'izay ihany fa de tsy maintsy ho avy ny congrès ny atoko tiako Madagasikara ary anetana ny mpikambana rehetra eo koa na ny mpikambana izay resy lahatra eny fa na ny TGV ny ovafoara de ho raisinay hiaraka mifiraisakina anavitra ny firenena ya
zay zany ny fandraisana anjara ny namana teto amin'n'ity miara-monina zay piesy raha teo mata ity sorona be deaibe anao tondra zay fandraisana anjara zay tsy kely mihitsy zay fa tena lehibe tokoa isaintsaina ny rehetra mampitombo am'tio ny fomba fijery eto moa zany isaky ny miandalana ianao eto moa zany isaky ny mandeha ny miara-manonja avy mihainy miara-manonja ny olona dia betsaka no miteny hoe be deaibe ny zavatra tsy fantatray ay ve ohatran'izany ty raharaha ty ay ve ohatran'izany le izy ka anjarany eto zany no mitondra zay fampahafantarana isan-karazany izay zany hiatrehantsika ny raharaha nisy fitenenana teo atao hoe tena mavesa-danja mahalasa saina zao le izy hoe zao zany ny tena izy ko anatin'izay le fehezanteniny hoe ny ranonorana ozy ny ranonorana zakako ihany ny ranonorana zakako ihany io ranonorana io mety mivantravatra io mety mandazo io mety ela be io fa mandazo fa zakako ihany ny ranonorana zakako ihany fa ny ranomason'ny malagasy tsy ho tatiko sy tsy havanina ny taranako lalina be zany ny ranonorana zakako ihany fa ny ranomason'ny malagasy tsy ho tatiko sy tsy havanina ny taranako mamperitreritra be zany manoloana n'izao tena hoe fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy zao vo tamin'ny maraina teo izay andeha hiasa nakaty tamin'ny lalana teny amin'iny taiziny teo teria akorin'ny rano zany dia nandalo teny andeha aty zany ny direction de misy vehivavy tena tonga de tsy tafatsangany nalemy de eo amin'ny sisin-dalana eo de mitangorona ny olona de kopakopana le raha matoko le tratran'izay fahavoazan'zay efa tsy mahazo aina izy mbola tangorona n'le olona ana mitangorona tsy aninona le olona fa de mitangorona eo tokony hoe mba mitondra fanampiana ianao inona ny tokony atao sy any eo fa de mampalahelo be deaibe am'izao fotoan'izao no hoe tonga de hoe tsy mihinan-kanina de reraka sady tsy mihinan-kanina zany mazava loatra tsy ampy vitamina tsy ampy calcium tsy ampy fer tsy ampy magnesium tsy ampy an'ty rehetrarehetra ity de mitsirara fotsiny eny zany ny zava-misy eto Antananarivo de asa hoe mba tonga saina am'izany ve ny atompona andraikitra isan-karazany be deaibe mitombo isa ny olona izay mitsirararara fotsiny eny malemy de eo afandray aloha le misotro toka hoe mamo eny am'sisiny eny reny zavatra afy reny nakoatr'izay pitehana ny tanora am'ty resaka zava-mahadomelany ity fitsindromana roro hoe zao hoe inona ndray zany de pitehana mihitsy n'le tanora potika amin'ny fanabeazana de rehefa potika ny tanora dia manjaka am'izay zay olombitsy tandremy tsara fa ny fahampitehan'ny tanora de ahafahan'ny sasatsasany any ambadimbadika any mahazo aina satria le tanora mihitsy no piteny nefa ny tanora no avy amin'ny firenena ny olon-dehibe any efa mandalo amin'ny fanabeazana de mandalo fahaterana de maty fa ny manaraka an'izay ny génération fa neto Madagasikara le génération manaraka mihitsy am'pitehana matota fiditreto ny zava-mahadomelona mahery vaika de gabraraka ny fiarovana ny Madagasikara fa ga tsy misy mpiaro ty Madagasikara fa iza nao rasantsika hiaro amin'ny Madagasikara rehefa tsy voaro Madagasikara de tsy voaro ny ponina ao aminy ao anatin'izany ny tanora tsy atia Madagasikara akory no fanariana zao zavatra tsy manjary rehetrarehetra zao akoatran'ny hoe zava-mahadomelona miditra aty misy olona tsy aninona avy any Eropa any tonga ty mitondra devise kely izy aza firy euro no entiny avany volantsika moa efa tena reraka raha teo valaka be de euro kely tsy de makaizany de hoe tonga etony de hoe ampiasa vola eto de inona nefa nataony eto manimba ny vehivavy zazavavy malagasy ny tena ataony eto any eto Antananarivo tsy de ahitan'izay fa any amin'ny faritra any amin'ny sisisisiny rehetrarehetra any de vokatra le fahantrana de aporisian'le ray aman-dreny le zazavavy kely vo 4 taona 5 taona dia ampiarahana am'ireny vazaha avy any ivelany tsy anintsy reny tourisme sexuel mbola misy eto zany ny tokony andraisana fepetra zany fa de potika zany zao le mahamalagasy amin'ny malagasy mihitsy dia io me manakaiky ny fifidianana
de mila mandray andraikitra zany ny tsirairay tsy hoe firenena mahanitra kosa Madagasikara ekena fa mahanitra Madagasikara raha ny toekarena ekena fa mahantritsika any am'gitsitsika fa na zany kosa na tsy zany tsy atao fanariana zao zordiran'olona avy any ivelany any rehetrarehetra zao Madagasikara misy dikany be dehibe zay ka io zany a dia ilaina ninona ilaina ny firaisakinany rehetrarehetra fa zay ihany ny tsy hafahany ratsy mahazo aina zany eto amin'ny firenetsika. Efa tonga eto ny namana faniry Razafy Manantany nandehandeha tany namana de tonga izy arabainy ianao namana faniry Razafy Manantany zao ary sa tsisy niary sady miaraba moa no misaotra andrina miaraba ny Ionja sy Faly ao amin'ny lafiny teknika lasitra mihitsy satria mbola reratreraka avy namonjy ny adidy amanandraikitra miraharaha ny antokontsika io de tonga somatsara eto zay mba ndrinaliso moa niaraka tany de tonga eto tanàna am'izao fotoana zao tsy maintsy arika ny fandarana mametraka ny teny fialantsiny amintsika ny solomomoaka raha mbo salama ihany keo fa mbola eo ampamitana reo adidy amanandraikitra satria tsy mora ny azakazaka farany am'izao fotoana iresantsika zao de nametraka ny teny fialantsiny zany isika rehetra zay manaraka ny fandarana de arabaina indrindra ny namanao amin'ny radio Mada ny namana rehetra eto anivon'ny MPS zay miaraka miazakazaka mampanonja ity fandarantsika ity efa betsaka ny resahan'ny Nalson teo ny tany Atsinanana ny tany Analanjorofo Rina Arabe Mananjara tsy pasika ny efa malama ny sary miparitaka raha teo ko efa maro fa ny azo am'tina anazy de hoe andrasan'ny olona mafy ny fiverenany maro karavalomanana eo amin'ny fitondrano zay ny azo am'tina anazy isika manko Rina raha ohatra ka miresaka eto amin'ity plateau ty ihany de ty micro ty de latabatra de ny caméra de mety ozy ny olona hoe tsy mahita ny zava-misy fa ilaina zay le fandaminana asantsika amin'ny raha lasiny ekipato hoe aleo midina sur terrain tsika mahita mihitsy lay zava-misy anekanja rehetrarehetrany de miresaka manolona dia miaino ihany koa satria ilaina le miaino de reny rehetrarehetra reny no ahafahana zany manao tsokevitra ka nitsokevitra nresantsika ty de efa mazava hoe ilain'lay vaoaka malagasy fiveren'Andriamatoa Maro Karavalomanana io tsy hoe Maro Karavalomanana no manery an'izay fa ny contexte sy ny situation no mametraka an'izay hoe ilaina fiverena Maro Karavalomanana zay tsy Maro Karavalomanana no manery ny contexte sy ny situation hiverenany eo am'le fitondrana fa le contexte sy ny situation mihitsy no mitady an'Andriamatoa Maro Karavalomanana am'lay hoe izy no mety aminatin'izao raha mahazo Madagasikara zao zany hoe le zava-misy sy lay toe-javatra iainana am'izao fotoana zao no mitady an'lay Maro Karavalomanana resantsika teo zany de zay ny tenentsika hoe reo tsokevitra ireo de efa hita ireo zany manoloana an'ireo fidinana marobe teny fotony Rina Arabe Mananjara manoloana amina fahainoan-dresaka maro samihafa manoloana amina fifampiresana manoloana ihany koa amina fifaniliny olona sy ny fitarainan'ny olona ary ihany koa ny antsoantson'ny olona any am'izay ale rehetrarehetrany ohatra zany miala zany tsika eo Tomasina makany Fianarivo Atsinanana de tena mandalo tanàna marobe de amin'iny fotoana mandalo tanàna marobe iny ianao no manono resaka andro vahoaka zany ohatra zany ataontsika hoe eo Tomasina ianao de mandalo ianao atia Voloina de mahazo any Tetezambara ianao de mandeha ianao tonga any Ambody Atafana misy resadresaka marobe hifampiresana amin'ny vahoaka de ahafantarana hoe tena zay le izy mitady amin'ny filoha Maro Karavalomanana le vahoaka satria ianao zany de tena mampiresaka eo aloha misy mahafantatra ny tena ihany io le manentana miara-manonja sy le hoe zany malaza tsy loazan'izay erak'izay manenina ny toerana rehetra zay ale Rina fa de mampamangony ianao zany fa betsaka ihany koa ny olona miresaka am'izay hoe aiza Rina de mbola mitazona fandarana Rina moa zany araka ny fandarana zany satria sao de be kiby eo mitazona an'izay kokoa anao zay zany fa raha ny kokoko aloha ny resaketo tsena tsy vita tsony na ho arivo raha ny andro eto fa de feno tanteraka ka any am'ireny ale reny zany no ahafahanao tena maheno le etaetany vahoaka efa solitra nareo fa misy koa tsy mbola malala hoe refont io fa verin'olona hoe efa tany tam'le fifidianana teo aloha de ao iny zany mila fanazava-kevitra lehibe mihitsy sofa teo ny antokotiko Madagasikara
fa rehefa zay le izy hoe ny réalité sur terrain zany a tena mampirisika atsika mihitsiny haka didy amanandraikitra zany satria eo moa zany tsisy afa-tsy ny akatoko ty maneny no mioccuper ny terrain fa na seny tompony fifidianina raha tsy mioccuper terrain mihoatra ny ataony ny antokotiako Madagasikara am'izao fotoana zao le fitondram-panjakana manao présence de l'état izy fa amin'ny alalan'le efa tena campagne na ny ataony amin'ilay tena hoe le dola makota zay ny ataony fa ny atsika indray moa zany de hoe mampiasa tsika lalam-pandroenana mampiasotsika lalàna fiain'ny antoko politika mampiasotsika lalam-pifidianana zany rehetrarehetra zany ny moyen ahafahantsika mivezivezy manerina a Madagasikara io zany de nambaraka teo ohatrany hoe tonga ny ambody atafana ho zany tsika de miroso de tonga ny full point de mandeha ny fifampiresahanao fa tsy hoe eo full point anao de mainky hitady ranomasina de mainky hijery romarange anao de mainky hijery tono akoho anao na mainky hijery inona moa ty langouste tsy ohatran'izay le izy mena mananaly ao ambadika na hijery zava-pisotro mangatsitsika tsy any fa mandeha mihitsy ianao fampiresaka tena rehefa miresaka ianao de tena hoy izy ianao hoe ay zany retolona rehetrarehetrareto rina any am'izay ale rehetrarehetra any de atsapanao zavatra lehibe hoe rehefa miresaka le malagasy tena pahatsorana tena anatin'ny tena hoe tena saina tony de mamoaka ny ao anatin'ny fony izy hoe vao fitaka zahay potika tanteraka amin'ny fiainanay za tena gaga misy nahita an'le hoe mpivady nanangana gargoty kely ivelany tranony nanangana gargoty ely tsy teneniko le toerana fa any am'lalam-pirenena fahadimy kanefa olona mpandraraha lehibe nanana ny atoa rehetrarehetra teo an-tanany na ny tranony ary moa mbola miditra anatin'le trano satria mba nangatana kely mba mandroso monsieur Faniry olona avy any faritra izy mandroso de miditra zay le fomba malagasy inona ny azonay atao aminao mandroso kafe ny tena moa makafe malagasy zay misaoty de miresadresaka tena mbola hitanao mihitsy hoe misy statut tsara le olona ny aina le olona fa tena hoe ndray mpimaso de potika le fiainan'le olona taorianany 2019 de lasa manao gargoty tsy mahamenatra inona varotra paty kely de manao composé de manao sopy de manao brochette tsy hoe ratsy zany fa zavatra tokony handroso kokoa le fiainan'le olona ny tenen'ny nalson teo hoe efa tokony nahavitananao dingana tsara izy tao anatin'le fotoana fa lasa nisy fahampitena ho amin'ny malagasy de be da be nefa ny olona ohatr'izay rina tokony hitoetra mampandraraha azy izy de misy esprit entrepreneurial ao anatin'ny sainy de afaka mamokatra izy afaka mikaroka zavatra tsara fa lasa mitangorona ao anatin'le resaka varotra daholo le olona am'izao fotoana zao heureusement moa zany le toerana ny full point ataontsika hoe fandalova mpizahantany fa le izy koa efa hitsoahany mpizahantany satria tena gravy atsasakady ny tompoko ny fanaovanay an'izany tamatavy full point zany taloha lalana 50 kilometatra rina fa mijaly ny tomobile kely raha tonga any jaly ny tomobile kely raha tonga any lalana 50 kilometatra mandady ozy ry zala mandady farafahabetsany alainao nanao farafahakeliny alainao adiny roa sasany ka raha fiara kely zany any amin'ny adiny 3 mahery vao tonga ny full point amin'ny lalana 50 kilometatra 4 moa zany mahavita an'le izy adiny 2 mahery eo zany efa mitsitsitsy lalana efa nisy fotoana ngefa saika nano fitokonana mihitsy ireo mpandraraha amin'ny lafiny hôtely sy ny fizahatany any full point sy ny mpampiasa lalana fa zao nisy melasy taty ambadika taty de niemitra izy ireo fa tena ratsy le lalana tamatavy full point efa atao geste technique eo atapy-tanàna ny full point zany rina tena hoe lavaka be misy rano de le izy zany mazava tsara ny tenin'ny député Rambosalama teto teny député Mambrabendrina hoe lavaka misy lalana misy eto Madagasikara lavaka mibetsaka noho ny lavaka mibetsaka noho ny lalana fijaliana anie zany mandana nefa nama le tanàna manja zay tena hoe mipetraka tany antsinanana mivezivezy satria fiainany tena moa tany amin'ny akabeany vetivety de tonga ny mbody atafana manao vakansa kely mandeha milalo ranomasina tam'izay mbola misy an'le Tarzan tao hôtely tsara tare misy namana rany te misy hoe 22 minutes afanirina anaovako an'ny Tamatavy full point
tamin'izay aloha nisy fotoana 35 minutes à 40 minutes tonga ny ambodatiavana ianao milipalipa tsara mihitsy mitsotsotra milalo ramasina ianao lalana tena migodana tsara zao ianao savolaina vao tonga any am'le hoe full point tsy te herika mihitsy ara tena tsy te herika anao satria le izy a tsy misy hoe isaky metatra fa isaky ny centimetatra millimetatra zavatra manoatra zao zay le adroatiny tamatavy le izy sisa any am'izay tsara nandehanana fa tena fijaliana tena fijaliana lizy a za moa zany mahita lizy de zay ay retolo reto raha tsy hitatsika ohatrin'izao ny zavatra ataony de fahanany retolo reto lainga le vahoaka malagasy hoe tena manao fotodrafitrasa le filohan'ny republika lalana 10 kilometatra aza tsy vitanareo mikojakoja azy tonga eo full point mandeha nyresadresaka mpisava ny sain'ny olona io ndray aloha tsy azo anay io ity lalanyty fotsiny ny tsaranay an'io mpitondro io betsaka zay vandivandana atao taty zay fa ity lalanyty fotsiny destination touristique any full point misy tantara Madagasikara misy mandany eo full point mahavelona any full point za manko za rehefa miresaka an'izany tsika rehefa miresaka an'izany rina problème nyretolo reto mihitsy a commencé par le président de la république tsy mahay tantara tsy manana culture politique mihitsy tsy haiko mihitsy hoe ohatrany ahoana le olona sy manodidina azy be ny tsainy tena betsaka ny tsainy dadabe tsirana namory lazay fa tamin'ny 1980 no mbola nitondra nefa fatatsika ny histoire président Tsirana 72 64 raha salamana fa nakodi teo ampamarina nefa tsy ao le olona tena tsy azo za zany efa tsy te hiresaka zavatra be momba an'le olona fa rehefa miresaka zavatra ohatran'izany de io satria valina zay faharoa taona vo azo jinjaina vo miakatra tsy hainkory le cycle fambolembara nefa de hoe champion ny fanjari-tsakafo ny ombivavy efa any an-dafina zay fahazo afaka mpivadina amin'ny le vosotra tsy hainy dikany inona le vosotra le coton de Tuléar teneniny comme ça fa tsy hainy ny dikany professeur Ratsimamanga na zay fa professeur Rakotomanga zay professeur Rakotomanga nandaroana androva tsy fantankory ne tamin'ny taona firy be da be ho any zavatra tena tsy non le izy tsy hoe fitiavana nyendrika an'le olona le ramsekely fa tsy mbola tena atonina am'le andraiky mihitsy ho président non tsy ampy zavatra be tsy ampy fahalalana maro be fa raha minimum ane zany ahoana ny arovanao ny tantara ny full point io misy tantara ny full point io may mana io plage io ary tantara ny full point teo ny tantara ny raharam-pirenena misy dikany io ahoana ny ady ny fanaovana teo am'izany toerana zany inona ny antony nahatonga an'io manda io zany tokony ho karakarainy zany tokony ho amidy zany eo am'sehatry ny fizahatany sy eo am'sehatry ny tantara i full point mandeha mampivezivezy amin'ny mariny setra mananara tonga hatrany an-talasiny rehetraretra io tokony haitsika no mivarotra an'izany ny atsara ny full point eo amin'ny lafiny laie place zay efa ny sasara mpitondra rehetra teo aloha nanatsara azy nanabetsaka nanabe azy mba hivelatra tsara tsy hain'lay mpitondra lisy de very vola tsy mifanjakana ihany very vola satria misy etra reo rina fa lay mpandrara nipotika amin'ny fandrarana de mandeha anao full point ray mandrapatonga ny Fenirivest mitovy ihany izy 10 kilometatra de anao zany rehefa mandeha amin'ny lalana iny de maro be ny tanàna hitanao de miezaka aina anao mijanona kely ndrasy fa mijanona tsika misy village kely de mijanona fa ohatran'izay daholo izy andray zany de akoatran'ny lalana aloha satria tantara be koa ny lalan'ny full point Fenirive mitovy misy lalana mitovitovy ohatran'ny makany amin'ny RNC zany hoe Antsohy Ambanja nalso moa efa tena adapté an'le lalana mihitsy ny tonga sy ny anina satria efa mpivezivezy amin'le lalana de le mitotototona fa misy lavaka be ohatran'le any Antsohy Ambanja koa ao maromaro io tsy miteny ho reny miteny reny amin'ny lafiny tena hoe ville fa amin'ny lafiny lalana fa tsy miteny fa eo zany le fiainan'le olona de hoe fahaboteany lavany fa ny fotoana ny vezivezeny tena tamin'ny full point mamandalo amin'ny Vohilengo mandeha any Morondrano mandeha any Apasipotsy fa manja le tanàna le full point sy le arabe zao atapy tanàna potika le atapy tanàna le lalana zany mahazo ny avenue sy ny rehetrarehetra ka bon resahantsika lisy fa zay zava misy fa le fifalian'ny olona de hoe tonga eto président Marc Ravalomanana ary anisan'ny famorim-bahoaka
nahazo olona betsaka ny nataon'ny président Marc Ravalomanana tao a Fenerive-Style fa mirimbahoaka tsisy fitateran'olona, fa mirimbahoaka tsisy fizaram-bola, fa mirimbahoaka tsisy fanerena mpiasa ny fahasalamana, mpiasa ny fampianarana, mpiasa ny fanabeazana sy ireo chef de service maro samihafa. Fa mirimbahoaka tena hoe mipetraka ao anatin'izay tena natoraly zay rina le izy. De ty zao ty hitatsika ty zany zao na leçon io arina président Marc Ravalomanana teo Fenerive io tao amin'ny espace Saya io fa zao tsy omby ane le toerany de tsy maintsy mivoaka de tsy maintsy mivoaka mbola de hitatsika zao ny ato ivelany reto ny ato ivelany hitrano io le espace zany hoe ao amin'ny arabe any amin'ny tokotany ao anaty trano feno olona de reto zao le olona miandry hoe de aloha satria tsy maintsy namoaka sonolo zany namoaka bafla zany mba hinona kabary de reto ny olona tsy tafiditra tao anaty trano tena zay le izy hoe ho an'le ministre ny aty tany mazava koa ny teny Isabelle Delattre ambassadeur ny volony européenne andro volony européenne koa manko tsy maintsy resatsika zany hoe ajanona any io resaka fanapahan-kevitra kitoto momba ny réunion publique io aleo ny olona no hevitra malalaka za moa na eny any hoe tsy misy valeur juridique le fanambarana fa nataotao fotsiny otriny io alors zay nge le izy izy filo Marc Ravalomanana hoe raha tianao lalàna nareo de foana aloha le lalàna teo aloha zay misy lisy nampianarin'ny président Marc Ravalomanana manko le fanjakana andre matotokely eo tokely Justin zay manko ny anarany rehefa tia moka lalàna nareo de foana aloha le lalàna teo aloha fa tsy mety zany ny eo tsy foana de mamokamoka lalàna nareo iny moa déclaration nataondrareo tsisy valeur juridique le izy resaka lalàna resatsika de bedy tena mibedesiny efa nanao le masovo vala nge nanao fanambarana goavany hoe tsy mety io de mbola tsy mety menatra ihany efa ataon'olona mianjaka tsy fantatra manko fa niona tamin'ny Isabelle Delattre raha le fanjakana tamin'ny herinandro io za tsy tena ary efa miparitaka ny taratasy satria mamaly azy le fitondram-panjakana hoe misy point soulevenao maro samihafa reto de nalefa tamin'ny mail le izy fa efa mivoaka any le izy de efa hitatsika 5 page le izy ihany fa manazavazavatra maro be fa neny Isabelle Delattre zany neny ambassadeur ny vonina européenne eto amintsika mazadisy de mazava tsara mihitsy ny azy ny amin'ny hoe foany ihany iny fanapahan-kevitra kitoto iny momba na réunion publique de reny zao manamarina zany avereny keo le sary teo fa le azafady satria tsy ombo ny trano nafana be mihitsiny nisy olona nge tonga tany talohatsika fa tao anaty trano ihany ity ivelany de mba azontsika saina am'izao ve hito eto tazomy amin'io faly eto am'le varavarana principal zao ty io le varavarana principal io hiditra io de eo am'le varavarana principal io eo zany zay afaka mitsikilo eo de mitsikilo eo de mena ty ivelany de nasina ban ihany zany mba hoe eto kofokofoka mihitsy ary tena anaovana fisorona mihitsy ny ekipa tarihan'ny coach tsara sombotra mananjara fidisan izy manko ny coach nanalanjorofo tena miasa leranga ary efa nahavita mihitsy boky miresaka am'ireo antenne isaky ny fokotany ao anatin'ny district ananalanjorofo de ty ndray zao mitsirika any varavarankely ndray zany zao le olona ty ambadika hitatsika am'izao mbola io koa raha naleçon io sy ny lamosiny io mbola miasa sainy ahoana nanaovana any reto satria tena tsy maintsy zany tadevitra hitatsika am'izao varavarankely ray roa telo de mieno finalement moa zany président nandray fanapahan-kevitra hoe alohantsika hivoaka aloha zany iresaka amin'ny olona ivelany eo am'izay zany ity le izy miresaka amin'ny olona taty ivelany filo Marc Ravalomanana zany de mbola niatsy aloha zany taraiky taony ty ivelany fa niazana ihany nakisaka zany vao anomboko ty satria vao nametrapetraka an'lay le fitaovana maro samihafa zany midika hoy izy ny filo Marc Ravalomanana hoe atya Tomasina zao misy trano malalaka be tam'le tao Tomasina zay anaovana fisorona koa neny Tomasina satria misy coach ao neny antsinanana i madame Blandine misy distime ao tarihan'ny Zokobenaina
sy ny rafitry ny tima rehetrarehetra zay manao ny aintsy ho zavatra Misy ray aman-dreny be koa. isaoranareo de ohatran'izany koa tany nalanjo fa reo rehetrarehetra eo natao faritany Tomasina misy amin'ny vice président André Tsalamazaki zay mitarika am'lidy an'izany rehetrarehetra zany riboto zaza koatra ny ao le reny ray anatin'ny aman-dreny tima reny mazokony reny fa reny koa tsy miala aminao Tsy miala. zany tonga hatrany Fianerivo Atsinanana mihitsy Rariny vao ndrena foriporitra tamin'ny lalana tao daholo ny rehetrarehetra fa mafy ake hoaly izy tena ohatrany hoe le Fianerivo Est taloha Fenegames zany nge fiantsonay azy e inona Fenegames aha rehefa tonga iny ny weekend de akoatrany hoan'ny folo point ianao de hoan'ny Fenegames misy ranomasina tsara tare mahafinaritra nisy piscine naturel ane tany Fianerivo Atsinanana e misy tantara mahafinaritra be am'le vato samy hafa ireo misy ilona kely eo pity eo zany mandeha amin'ny lalam-pirenena zany ianao jusqu'à hatrany Soanieran'ny Vongo zany manja daholo zany ary efa vita ny président Marc Ravalomanana zay le tenenina hoe tonga amin'ny fiara hatrany Maroantsetra taloha satria mo lalam-pirenena fahadimy mandalo amin'ny Fianarivo de Soanieran'ny Vongo mananara Maroantsetra fa zao le izy tsy tonga tony ary ny tenen'ny olona tao nanaovan'ny olona fijoroana vavolombelona teo hoe zay zavatra namboarinao rehetrarehetra président de mbola misy sombony ihany fa zao tsisy nanohy tsisy entretien de mahatsiaro sy malahelo le olona fa tena nametraka zavatra lehibe hoe tsy ho voafitaka tsony zay voafitaky ny gisa mainty fa efa fantatray zao de mitovy ny tany Sambava ihany inona le tany Sambava nisy olona nandoalika misy tany fony Andriamatoa fony zay tsy nentiny nataonay ozy président tsy zany tsika tsy zany voafitaka ianareo fa iza moa zany ho finanareo ozy président olombelonako fa zao voafitaka ianareo noho ny tsy fahalalana satria betsaka le lainga ny voizina nanerina Madagasikara reto olo reto nge varidainga mpitsanganana e zao refonte nefa iza zay refonte eo refonte partielle natao fa tsisy total zany mbola adevitra be nyresantsika am'izay de falo ny tany Atsinanana sy tany Analanjorofa aty Atsinanana ozy Filo Marc Ravalomanana manana Magro zahay de Magro raha mbola betsaka ny olona taty ivelany taty de ahoana natao rehefa aveo de ivoaka ny président Marc Ravalomanana fa niezahana ihany zany ny renforcena zany lay fanamafisam-peo de afaka narety ty ivelany nefa efa ngezany zany trano Magro zany sy tokotany ty ivelany fa any am'lay tsisy fotodrafitrasa zany tahaka reny tsy maintsy misy tsy maintsy mitady toerana akalamanjana le antokotiko Madagasikara de ny sairany reto olo reto ao anatin'ilay déclaration fa tsy hoe trady fanaparan-dalàna de zay ny tenen'ny Filo Marc Ravalomanana hoe tena mba ampisaina nareo rehefa manao zavatra fa za manao zavatra kototo noho ny fahakalana fotsiny ihany ny Filo Marc Ravalomanana sy ny antokotiko Madagasikara satria nge ny zavatra misy ny tahotra reo olo reo amin'ny président Marc Ravalomanana zay ihany ny tahotra ny lehibe indrindra tsy misy amboniny zay na inona teneninareo matahotra n'Andriamatoa Ravalomanana marika ianareo point barre amboniny zay resa-potsiny ihany io zavatra rehetrarehetra ataonareo branchement mora io ny délestage manjeny inona ny tsy mahazo ny délestage 4% era Madagasikara potika tanteraka am'izao fotoana zao moa le jirama fa ho an'ny délestage 4% tratran'izay délestage zay de io nareo fa pingapinga anao branchement mora de vola 3 alina ariary de zay manoloana poteau 30-35 km non mètre 30-35 mètre zay no isitraka an'le branchement mora de any amin'ny fokotany nasainareo misoratra anarina mba hahafahanareo manao an'la kilalao maloto sady manao propagande akolaka nareo branchement zany personnel ny jiramany tokony anao an'izany de manao antony karatany tononareo mba hahafahanareo ihany koa mikotikôty an'le vahoaka satria zany problème ny olona any ambanivohitra resaka ady tany de mahazo tany ray anareo mody mambe bebe resaka any zao fanamboarana dossier de mandeha le cause madinidinitra aizany karapanotro tsitsy ainera ihany zay le resaka mandeha moramora de fizarana contrat alefasinge fa le banderole kitoto reto efa nitenentsika foana fa reto olo reto de tena manolana lalàna article 39 ny constitution tsy miperaka tsony le neutralité politique de l'administration io enseignant zay zao ve fanoratra enseignant non fonctionnaire jerevingely izy riny ENS EGNANT de tsy mienatra akoriny enseignant non fonctionnaire de tsisy ily enseignant
de ty le hoe koleranao de koleranay koleranao koleranay sisy koa toliary ainy efa miresaka am'ty a Propagande. recrutement dize mivaky ty manatena anao zay manatena inona moa no tiana soratany amin'ny propagande zany e de mitondra ny saryngiara joelna de manao akanjo orange any anatina contrat de ty koa atao fitaovana politika propagande sady ty ay zao any senisy ny acc am'izao akoatriny efa tsy mahay nininona tsy mahay manoratra alohan'ny angalana sary am'izao ve de tsisy nahita hoe diso hoe ty fanoratra enseignant ty e mpampianatra tsy fonctionnaire zay ny tinytenenina amin'io de inona zao nidirany hoe koleranao koleranay ny article 39 ny constitution miresaka neutralité politique de l'administration ho an'ny fampianarana sy ny fanabiazana nefy reto ao anaty de fampianarana inona le izy ho a le koleranao koleranay orange le orange zany zay zany le izy zay le tiako tenena hoe le contrat ty zaray le ministra manodidina tanàna io ampiakanjona orange daholo lokona orange daholo zavatra rehetrarehetra avadika zareo politika le izy politiser le administration eo niveau n'éducation nationale satria vary inona moa le lokona kary de le karatany koa mbola ao anatin'izay anaovana kilalao politika de ohatran'izay ihany ko le resaka branchement mora raha solova mbola miasa e le branchement mora zay inge anaovany reto olo reto propagande daholo riny e io filopokotany be ny tanàna zany hoe izy tsy miresaka refonte izy tsy miresaka code électoral loi électoral izy tsy miresaka fomba fiasan'ny seni izy tsy miresaka fokotany tsy miresaka bureau de vote tsy manana sosi am'zany satria olo le fangalatra fa itsika manana sosi am'zany satria itsika mametraka an'le recommandation ny voniny européanna tamy 2018 mba hazona le élection libre juste transparente accepté par tous de miasa mafy tsika ary tsika koa tsy te ho voadona anatin'izany de tsika mioccupe terrain am'izao fotoana zao zay nge ny antony mahatonga atsika hoe atao inona ty tezamity e efa bolany ty raha misaikely ty de miala ary atao ny élection any am fanatsarana fifidianana ny everina fa tokony hiarahana amikondo mandamy mazy de mazava ny teny filomarika ravalomanana tsy mila tetezamita fa fifidianana no andrasany raha olona tena misaina zany hialo anatin'izao crise zao satria crise sociale crise économique crise politique zao zay le teneny député membre belorina hoe multicrise le misy am'izao fotoana zao de tonga de miazakazaka avy hatrany hoe io misy lalana afahantsika mivoaka fifidianana aingana be dankatoma ty rangaty tsy maintsy mametra-pelana ao arina zay ro volona aorina zay mandeha ny élection présidentielle tokony ilamina zany rehetrarehetra fa tsy hoe mbola hikaroka zavatra fandray ny atao hoe tetezamita tsy maintsy misy accord politique de miantona ny constitution zay fotsiny valam-pahamaritana tsotra domaine de définition miantona ny constitution misy accord politique ao anatin'izany de maninona ny aty ampanohatra ny atokotiko madagasikara ny filomarika ravalomanina amteny tsy mila nzany zahay dikan'zany raha misy zany olona démocrate raha misy olona légaliste ary raha misy any ko olona mametraka ny toerana am'zany hoe home détail zany de ndre matoa filomarika ravalomanina satria hanaja n'le ambarany ay lalam-pandroenana filomarika ravalomanana tsy miteny koriny hoe aemory le fifidianana fa hoe ajao ny lalam-pandrenana selon le texte tsy miteny koriny hoe arosirina hoe anticipe eo satria tsika efa nresaka an'izany misy possibilité telo io na anticipena na ajaina ny texte la mandady mitaona le filo de tsy maintsy karakaraina ny fifidianana na le izy noho ny cas de force majeure miemitra le fifidianana fa itsika mipetraka an'le hoe ajao ny lalàna fa zao hatsarao le fomba hiatrehana an'le fifidianana amin'ny fomba fiasan'ny seni ny tsy fisiny zany hoe fitsabahana ara-politika ka ampiasaina ny le be pokotany zay zay efa nentsika teto ny lalàna ny décret tamy 2009 subdivision administrative ny fokotany ary le be pokotany de manao administration générale nivony fokotany ary ny chef district amy manendry azy dikan'zany administration zany
misy apahana fahefana avy any amin'ny fanjakana fohy be tonga any amin'ny fokotany mizohiry izy amin'le représentant de l'état donc tsy tokony hanina fiandaniana politika de nolokony zareo le tany am-boasary akanjo volomboasary le président fokotany misy sariny Ramsekely de nysandaina bisikleta de mena iam-bolana le karama le indemnité zany ohatran'izany no tokony amboarina ny fomba fiasan'ny CENI fohy be ny resaka plafonnement efa nanao antsoavan'izany transparency international Madagasikara hoe ampidiro anaty lahadinika ny anteny mera-pirenena ity resaka fitsirehana ny volan'ny candidat sy fampiasam-bola ny candidat amin'ny fampelezan-kevitra ity important be zany de io zao mandeha fivorian'ny anteny mera-pirenena ao anatina session ordinaire tsika zao misy 10 andro session ordinaire vao nanomboka tamin'ny herin'ny androany izy rina le fivoriana herinandro zany vao 7 andro ny lasa amin'ny 10 andro mbola misy 3 andro maninona tsy trandrahany zany ahafahana manitsy zay tokony ahitsy ao anatin'izany lalam-pifidianana zany de manatsara raha tokony hatsarainy de ahoana ny composition CENI sy ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra ahoana io ACC io zany ie misy dikany daholo zany fangambany a reto olo reto de efa matsapa rina le fitondram-panjakana ny resahantsika fa hoe efa tsy mipasy izy ary zany aloha zava-misy zay ale rehetrarehetra raha misy olona samy joro anankiray eo de ozy izy ianao hoe fa ahoana koa ary ty olona ity mbola miara n'le fitondram-panjakana tsy tafavoaka ntsony izy efa tonga de miteny nandehanantsika nge hoa tsika nge tany amoron-davy zay manko le ilaina an'le hoe tsika mila mandeha rina ahafahantsika mitatitra an'le vahoaka sy ny zava-misy hoe zao ny réalité sur terrain fa miomana zao nareo any amin'ny faritra maro samihafa any a tsy horesahako ety le izy fa aloha mailo any ozynaly zay ho any anjoro be lo mailo aza lavaka hidina pinina mahery be any fa anao fanentana satria 20 andro sisa tavela ely tavela e ataova taba resaka fanentanana hiditra anaty lisy-pifidianana any amin'ny fokotany any amin'ny fokotany tena aza tamatama misy tsika io zay Filomary Karavalomanina ataovy taba fa ely tavela fa efa matahotra reo olo reo efa tena tonga de fantatra hoe zay tapitra efa tonga ao anatin'lay le tension anatahotra izy efa zay nge reo olo reo isan'andro tsy mahita torontsony na mahita ara manofo ratsy manofo ratsy problemany ahoana zany ny fananana le trano ary le tomobile ary le société ary enjehany eritreriny zay tenenitsika hoe manaova marina ihany fa tsy adalan'ny taolona na hoe alohan'ny enjehan'ny omby masika toy zay enjehan'ny eritreritra de o tsy mahita tory isan-kalina de inona natao mitarika anao zavatratra zay atsovy ny président fokotany atsovy ny be ny tanàna resan chef district ndany aloha ny mpampianatra ry ataovy ohatran'izao ndao ndray chef de service ny directeur régionaux rehetra ndao vorio ame bisikleta ame moto ame aiza misy vola ohatran'izao nefa le jirama efa kofona fa miantso vonjeo zany ny zava-misy am'izao fotoana zao zay le teneniko hoe ny contexte sy ny situation no mitady ny Filomary Karavalomanana fa tsy ny Filomary Karavalomanana no manery ny contexte sy ny situation ho any aminy naturel be zany le zava-misy am'izao fotoana zao raha ohatra ka miantso azy ny olo rehetra any am'izay toerana le efa nisy fotoana nandeha Filomary Karavalomanana iny président iny dady miazakazaka daholo hatramina lehilahy lehibe tsy maintsy mijanona etsika io izy ny président fa mila tsika ny olona de mijanona nala elo zay raha tsy nijanona tetra anao dady eny efa tia ahoana andao tsika iresaka ambody vao madilo magnatsitsika erina tany atsimo ambody vao madilo ambody kily kily mo vao madilo kily vao madilo ambody kily de teo eto ranga eto miresadresaka ekarakory ay vadika indray ny anahy koa any avaratra ny atsinanana indray de zao président tena tsy manjary ny fiainanay sisisisia efa elo zay naniry aona aminao sisisa eny vita daholo zany azoko ny zavatra tianareo resahana fa za misy zavatra ray angatahako aminareo fotsiny misy ratanarana ao anaty lisbiany efa tena manao zay président eto am'ty toerana misy anay ty mba misy mafinaritra kosa mba mariany zany na de tsy niteny ary ianao efa mifanetany zay satria na eny tamy radio zay fa ianao milatsay ianao Andriamatofilo any am'izay le rehetra milatsay ianao monsieur le président
fantatraina ataonay izay zao le fidy an'le ramsekely io fa zay le voafitaka tsy te amerina anjantso zay fa amerina anao ny tadiavinay zay le phénomène rina zay le rivotra tsy azonao sakana n'io rivotra io mitsotra io kanefa tsika mametraka fahaimailona na eo finiavana hiatrika fividianina araky ny lalàna io fahaimailona io zany no apetratsika hoe manana fotoantsika andaminana raharaha fa eo amin'ny lafiny le ketriketrika kosa hoe ndaondray aloha fa isosy eo vakibalo ohatrany tamy 2009 de mipasaka andrainy dia bois de rose eo volamena eo ao zarazara andray ny permis ho alala de alaive indray mivodinromaritra commission tsisy an'zany mpisana kely aloha fa mifavonona hiatrika fividianina tompoko aty amin'ny antokotiko Madagasikara zany hoy pasteur Edouard Tsaramy Tomasina zay teny iderako koa ny RMDM rehetra satria marobe ny RMDM national sy ny RMDM any toerana niarika izany ry monsieur Justin mitarika ny any Tomasina fa de mazava miaraka amin'ny président vice président national Rémy zay vice président national ny RMDM pasteur Edouard Montany raha fitiavana ny tadiavinareo misy ato amin'ny tiako Madagasikara zany ho sy pasteur satria tiako Madagasikara ny anarana raha hery ny tadiavinareo misy ato amin'ny tiako Madagasikara zany na hery taloha na hery vavao sady manam-pitiavana manana hery donc aza mitsapa mihitsy avy aty amin'ny mpanohatra so de mitetika inanao dola makota zay nge le teny président Marc Ravalomanana tenena hoe Ravalomanana 2002 ty fa tsy Ravalomanana 2018 zany hoe manana fahavononana hisedra hitondra hibaby hary hametraka ho zava-dehibe la etaeta ny vahoaka malagasy ao an-damosina zay le esprit 2002 de vao naheno an'izay le mpiaradia am'le fanjakana riny de efa tonga de mongo zay tsy mongo nangovotra zay tsy angovotra tena no aza rangaty satria nieritreretana zany hatram'izay hoe ina mofa ty mas président de mandeha koa le déplacement le député miaffronter an'le force miaffronter an'le barrage mandeha midiny ana be ririka mandeha midiny eny hita le fasahina eo le bro politique miaizesy ny cordeau miaraka am'ireo bro politique anamana miatrika miaffronter ny terrain rehetrarehetra le dynamisme le team tafangy ambony be de mitsatsaky reto olo reto hoe tena anao azy reto ka akory na leçon zany ala aminao mety fofo mitovy ampy izy ambambany feo fa rehefa midikina koa zany ohatry ny tena vombera be zany masiky zany ka zay le resahana le dynamisme le team am'izao fotoana zao tazomitsika zay de eto de miteny apetro tsara le fomba fiasatsika tiako Madagasikara any amin'ny secteur sy any amin'ny fokotany fatary ny olona rehetra mbola tsy anaty lisy mpifidianana sy ny olona rehetra mbola tokony anamarina izany lisy mpifidianana zany zay moa efa plus ou moins efa vidiny fa hoe mbola tokony soratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana hatramy faraiky amin'ny 30 volana me miazakazaka tsika ataova taba makany amin'ny bropokotany hoe zay mila misoratra fa le talokony efa very le talokony efa tsy izy fa zay mila misoratra anarana anaty lisitra vaovao zay nambaranjareo tamin'ny miara-manonja one zay nambaran'ny atokotiko Madagasikara zay nambaran'ny filoha Marc Ravalomanana de mila misoratra anarina tsika ao anaty zany lisy mpifidianana zany aveke vity zahay vity zany atsika mila manangina comité de vigilance komity mifahamailona satria mbola ho avy mifananganana an'lay mpikambana ao anatin'ny biro fandatsaham-bato mbola tsy maintsy hanetraka koa tsika délégué de candidat hafa le membre bureau de vote fivoripokin'olona manendra zay fa tsy tenteneny reto olo reto fotsiny mbola tsy maintsy iketrika délégué de candidat tsika mbola tsy maintsy andrindra zavatra marobe tsika mba hahafahantsika manara-maso ny lisy mpifidianana sy ny fomba fiasan'ny reto olo reto miavaka tsara ny asan'ny chef fokotany sy ny komity pokotany miavaka tsara ny asan'ny CLR solo tena seniany ny fokotany ka teny zao de efa dinidinio zay mpiara-mikiatriko isany satria isiky ty de zao
efa nisy fomba fitenenana isirina azy ny ekipa rehetra de ta miara manonja hoe katikata raha tsisy frein ty ary camion aingam-pandeha tsy mijanony ty raha sotratra ny tanjona ho an'ny firenena sy ny fampandrosoana zay renona namaranako azy na de betsaka ny zatra tia nytenenina aloha fa etona de miteny kokoa andre jiaby e atomboka ty analanjyrofo a miaraka amy coach mananjara fidson dira somotra sy ny ekipa rehetra ny distim fianarivo atsinana ny avany maro antsetra lavitra zany fa tonga ry tonton lisy e makasitraka bevata ohatran'izay koa tany mananara miaraka ny jeune mananara reo tim zany misy jeune tim koa boy mihetsiketsika be tao fianarivo atsinana tao sady mpianatry ny université misy famitim ihany keo ay nanao cravaty mihina ary zalahy ohatran'izany avany sonerivo sonerano vongo ny avany vavatenina avay sainte marie tarian'ny vpm boty zaza mahafinaritra tena mahafinaritra tena ny feo de tena hoe manjany atsika tao anisa meilleur tsika tsy leny tatotr'olona tsika tsy lena andovolo tsika tsy lena anery le nampanatena moto fa tsika nampiseho ho anatin'ny tena fo fe fitiavana sy fahasahina nyjoroantsika tany de ohatran'izany tany atsinanana tonga nareo tanambo manapotsy maro lambo bricaville maro be niaraka tamin'ny député leriva manahira sy ry madame volana tonga ihany ko ny avany vatomandry ayaya amy misy mera zay mbola manja be manoran koa manana mera tsara tare koa zany aho a masika nge zany e tonga tao daholo ny ekipa rehetrarehetra tomasina faharoa tomasina voalohany dia ao ambany fitantanany vice président randretsalama zaki daholo zany rehetrarehetra zany miaraka amin'ny ekipa ny madame blandine ny ekipa ny président nainy distim tomasina voalohany tsy mitsoka aminao mihitsy zany amin'ny fandaminana maro samihafa anaovana félicitation ianareo rehetrarehetra reny sady kokoa satria bevata loatra le kokoa ny entana zany de tonga de apitaiko amitsika menaka avy tsy adino reo mpiatroka tim mazokony zany satria anisan'ny azakazaka tany ihany ko ny tim mazokony nitarian'ny président rarina evandrena toandro boty zaza perory ry andry avaradrano ry vonjy be anterokamboibao ry manuela ry randre mampianina ambola jiabyjiaby sy ny ekipa ry eteny député etenina teo aloha tany daholany manja de manja reny zay ngamba ny azo ambara aloha fa mbola iresaka raha-pitsy fa fo le fotoana moa mbola reraka ihany keo fa mbola mitady vimaky ianary dia izay no namarana ny miara-manonja teto amin'ny mbs ny radio madata tamin'nyity fotoana ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samytain'andriamanitra veloma toko